manitro miantso anao ao dia ianamina hatramin'ny maraina hatramin'ny maraina no niantsoko anao manketaetanao ao Andriamanitro noandray nipitarika fidiarana anompony tompo amin'ny fontsika rehetra isika ao anatin'ity fidirana fadimy farany ity alefazy ndotsika ity atanana mafoan Jesosy halleluja dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy faly miarabantsika natratra an'ity andro ny Pentekôta ity sy andalo fotsiny amintsika n'ity andro ity fa tena ho feno mihoatra indray ianao androany amen dia manolana ny araba ihany koa atsika rehetra izay any an-tokantrano any manolana ny fiadanan'ny tompo aminao izay ndao atsika mba hifanofatanana ho voninay Jesosy halleluja eto Jesosy androany amen teneno akaikinao hoe raha feno ianao hoe dia mbola ho fenona mihoatra androany halleluja satria tsy misy fetrany fanomezana amin'ny fanasatra izany ve ho anao izay mangetaeta dia ho ampiretin'Andriamanitra indray ny afinao androany ny olona rehefa feno ny fanamasina tsy mila entanina izy amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ho an'i Jesosy fa rehefa feno ny fanamasina izy zavatra rehetrarehetra ataony dia mirehatra daholo sady izany ve arak'ilay hirandritra hoe izay rehetrarehetra andalovanao dia mirehitra daholo satria maninona ilay fanahin'Andriamanitra no ao anatinao ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra mirehatra sady izany ve ndao tsika araka hideran'i Jesosy ao anatin'izany hira izany ndao ary
Masina ianao dia ny zavatra rehetrarehetra ataonao dia lasa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra satria rehefa feno fanamasina ianao tsy misy zavatra ratsy izany mihitsy eo amin'ny fiainanao dia rehefa ny zavatra tsara no miseho amin'ny fiainanao dia mahazo voninahitra ilay Andriamanitra izay toponao sa tsy izany ve ka noho izany dia ndao mbola hiaraka hiteran'i Jesosy sika ao anatin'ity iray ity ndao ary Manirma teu fukre chamagata karanamnau Aiza de non rain não katakam te bem pata bipram kwe Sigarete ara teran se sosi Ewari
Mangetaeta makatakaranamnao Maniry mampiamfoko rehetra makatakarano aminao Aiza tianao ndray no akatakaniko hoe ombe fatsakontaniko hoe Matsaka aminao ny fanahy Diana fanomezany ray Aminao aho mitoka Matsaka aminao ny fanahy Zangata eta mandrakizay Jesosy io nakoka Sigaretiarira sao Jesosy Sao Jesosy mangetaeta makatakarano aminao Ny fanahy famarina nanoterako anao hoe Hofafapo amin'ny falindray Fon'Andriamanitra Matsaka aminao ny fanahy Diana fanomezany raha Aminao aho mitoka Matsaka aminao ny fanahy Zangata eta mandrakizay Jesosy io nakoka Voninahitra Voninahitra Manana manjeriane
tena mangeta hitany fanamasina ianao dia omeny anao zany any ange ianao efa novidiny tamin'ny rano ianao omeny anao maimaim-poana ny fanamasina amin'ity androandroany ity dia andaontsika hiteny Jesosy ato anatinay ny fanahinao masina miaraka aminay ny fanahinao masina efa mirehatra ho anao zay manome voninahitra anao ny fiainanay rehetra ka noho izany Jesosy antahotra sy ovitra no hiderana ianao satria ianao irery ihany no tomponay ianao irery ihany no mpanjakanay mankasitraka anao zay fanamasina mila anao zay feno izay sotra Kana
atsakana tananao aoka ianao tena anatrika ny seza fiandriana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ampasahina olombelona efa navotana tamin'ny rano Jesosy sika rehetra toka eto aza manahy aza matahotra ny anatona sedra fiandriana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra aoka iona aminy ianao izy lay mamindra fo aminao isan'andro izy lay manamarina anao toy ny olona tsy mbola nanota toy ny olona tsy mbola lavo teo anatrehan'Andriamanitra isan'andro zany rehetrarehetra zany dia ataony noho ny amin'ny Jesosy zanany zay efa maty teo ambony azo fijaliana naleviny ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo petraka tanakavan'Andriamanitra Jesosy mifona ho antsika halleluja eto fanatrehana oinkiny voninahitr'Andriamanitra ty toerana ity andao hivavaka amafiso hatrany hatrany ny faloranao ny fiainanao fa ho an'Andriamanitra ianao aoka tsy anao sarotsaro-panimpona isika fa tena nompo amin'ny fontsika manontolo zay zavatra ratsy rehetra araky ny nofo araky ny adémonie toero aza omena toerana akory na dia panikely eo amin'ny fiainanao azy masina ho an'Andriamanitra isika voatokana ho an'ilay tsy toy isika ao anatin'izao vavaka izao ihany koa anefa dia diovy ny fonao diovy ny fonao aza vela ho fitahany devoly ny fonao diovy raha misy olona nananao alahelo any avelao ny eloka vitany avelao mifatsoana vitany taminao diovy ny fonao toy izany ny vavaka toy izany ny vavaka toy izany ny vavaka tompoko toy izany ny vavaka ho antsika rehetra halleluja 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 nandao anao elao raiko sao teteu tiao Maria kina chachana sao teteu tiao
natao dia ho antompo ireriana andeotsika iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra izay efa nomanao hoento azamba mahihatra amin'ny fanoanana ny asan'Andriamanitra ianao fitahina lehibe ho antsika daholo zany rehetrarehetra zany anao iry isika ao anatin'izany tompoko dia mandroso ianareo izay tokony mbola hitondra ny ampahafokarina rehefa aveo dia tatazana eny toerana fanatitra fanaontsika mazatra Ave fanamasino mamenuai Milanyu suchawa avia miche Fanayo tikuyanau babunau nifu Harisanau itum amfitiavanau
satria tompo zay fa latitra naterintsika izay a ndeotsika iomana andre ny afatra avy amin'ny tompo indray a ny tompo amin'ny fotoana tahaka izao dia manarika atsika eto izy ary miteny izy mananatra izy manitsy izy mampahery izy ihany no malala zay tokony ho atao antsika rehetra tonga eto fa ny lehibe indrindra aoka ianao ngeta eta eo naminy andre ny feony andre ny teniny fa zay lazainy aminao dia masoa anao amen na ry fanahy mpanazava aorina zay iry zay dia androso ny mpanompon'Andriamanitra zay mivahiny amintsika eto pasteur Zaki avy any Fianaratsoa izy vady tonga eto arabaina amin'ny anaran'i Jesosy dia pasteur Zaki zany mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika ry fanahy mpanazava. Akpimasinao anatin'ny hiri Jesosy mitenena Jesosy mitenena araka ny fombana aminay zay manampena mandreny feonao kumarary simbanay matsabu ni mpanompon'Andriamanitra ajajanona teka Alléluia. Atovy alléluia n'olona voky tamin'ny atoandro. Alléluia. Andray ny fahasoavan'ny tompo ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako pasteur Jackie avy any Fianaratsoa. Efa mianaka moa zay no tonga eto mame voninahitra an'Andriamanitra afaka manao fanompona eto amin'ity toerana ity. Dia miarabany manokana ray aman-dreny anareo mivady izahay misaotra betsaka tompokony amin'ny fanosena ny fanomponay hatrany afahanay manao fanompona eto amin'ity alitara ity saotra manosika tompoko ndo mahita hatanana mafy ho an'Andriamanitra isika. Alléluia. Ary
tsy salasalana ny anononana fiadanan'ny tompo atsika rehetra. Raha misy olona zao mino lazain'ny baiboly dia tsy amainina fotsiny ataony fa tena hoe anahy mihitsy zany teny zany. Zao mantsy mila fantatrao ataoko parenthèse satria ny tanjon'androany tsy haino afatra fotsiny ianao fa tena hoe tafahoana amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny ianao. Tsy tonga aty am-piangonana ianao dia nandrainao tsy ny sisa fa tena hoe hisy impact eo amin'ny fiainanao ny fotoana izay hatrehanao. Amen. Dia rehefa misy zavatra voatonona eto amin'ity altara ity, alleluia. Eto amin'ny altara foana moa ny amotsoran'Andriamanitra teny dia izay teny avototra eo, teny izy ny avototr'Andriamanitra eo, fa mivadika diloilo izy eny ambony lohan'ny olona izay mino azy. Miala tsiny tompo tsy ho an'izay olona hoe manao mainina fotsiny fa zarana, fa le teny hoe mino amin'ny fony, mandray azy hoe tena tsy ho an'izy zany fa ho anahy ihany koa Andriamanitra, ho anahy mihitsy zany, natao anahy zany. Ka tononina aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana, ho aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy manona fiadanana eto satria sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny toerana rehetra izay aleha dia maninona? Tononina ny fiadanana. Ary fantako fa tsy verina amiko foana ny fiadanana izay tononiko, satria misy olona mino be dia be eto. Dia hitoetra aminao soetinao mody ane zany fiadanana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tononina hoe ho tonga fitafianao tsy anaraka anao amin'ny alehanao rehetra ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho voninahitry ny tompo dia andao mbola ity tanana mafy ho an'Andriamanitra. Dia miala tsiny tompoka raha tsy misalasala kely mba hampandroso anareo any amin'ny farany ariana raha azo atao. Mba mandroso anao hetsika ara-paminaniana ne anareo tahaka n'izao androsoanareo zao ny androsoanareo amin'ny fiainana. Hoy izy ianao hoe fa ampy rangany fiainako dia aloha hijanona eto fa mandrosoa ianao. Tahiny tompo manokana ny hetsika rehetra tsy manome fitoerana ho an'ny devolontsika satria misy sehatra hafa mihitsy rehefa akaiky ohatr'izao. Sa tsy zany? Izay akaiky vilany moa maninona? Dia izay lavilavitra zany eny tompoko. Eny ary tompoko hivavaka isika amin'izao fotoana izao mba hanovany fiainanao ny hafatra. Dia raha mba sitraka ao mihitsy mba mivavao anahy manokana. Miala tsiny fa mba tia tena kely fa raha mamaly vavaka anao mantsy Andriamanitra momba anahy dia ho anao ihany le vokatra. Mivavaka mba tiako ataonao dia mba hoe tena hoe tompo omeo anay le anjaranay amin'ny alalan'ny hafatra apetraka ao amin'ny mpanomponao. Sa tsy zany ve? Androany moa dia andro Pentecosta, fankalazana fahatsiarovana ny Pentecosta. Dia heveriko fa mikasika amin'ny fanahy masina daholo ny voalaza hatrizay ary maro be fiangonana dia mikasika amin'ny fanahy masina. Ary izao vanandro faran'izao mihitsy ny mila resahana mihoatra mihitsy ny momba amin'ny fanahy masina. Ary ararotsika zao androandroany zao tena iresahana mikasika ny fanahy masina. Dia ny tiako mba hoentinareo am-bavaka satria efa be dia be ny afatra ny renesinareo hatramin'ny maraina mikasika ny fanahy masina. Dia matahotra ihany hoe tsisy bala tsony zany fa efa voalaza teo daholo fa za moa tokony fanahy masina sy ny le Andriamanitra maly vavaka anao hivavaka ho azy ao dia mino fa misy teny apetraka Andriamanitra atao poko ho anao manokana. Ka raha mba sitraka ao dia manasa anao mba hitsangana dia andao hivavaka isika dia mba manona vavaka kely ho ahy ianao raha sitraka ao vavaka isika. Raha masina tsara indrindra ny dera laza voninahitra dia ho anao reriandry. Tonga amin'izao fotoana izao andrenesanay ny feonao. Ary eo ka Andriamanitra mba tena tsorenay fotsiny fa ho hitanay mihitsiny. Androany fanahy masina dia hazavao ny sainay mba tsy andrenesanay sy tsy andraisanay ny teny amin'ny nofo fa mifanao ianao ny atakarana zava-panahy ka hiasa eto ny fanahinao mpanazava tokoa. Taterao le tsisy mahay afa-tsy anao. Taterao le tsisy mahay Andriamanitra afa-tsy anao reriandry. Ary afeno Andriamanitra mba ianao no hita sore, sotsapa, ary raha vita ny fotoana dia ianao no tsarona. Ianao ny kasika ny fon'ny olona, anova ny fiainan'ny olona. Ary reo ka Jesosy ny tenako, menao fahendrena ny any ampitana ny afatra androany, lefa voahomany ao am-ponao ao, amin'ity androany ity, ho an'retolonao reto. Jesosy ampiteneny ny vavako, araka ny sitraka ao. Hiasa eto ny fahasoavana, izay efa napetraka ao, sy efa napetraka ao hatrizay Jesosy voninahitra ho anao
matoky anao zay mandray sady zay ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa miova ny fiainanay ary refy hafa mihitsy no azonay ao ambadiko zao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no marina ary zany ny efa mitranga sy tanteraka. Alleluia, amen. Mazaho toerana tompoko. Pare ve ianao? Pare ve ianao? Manao teny kely fotsiny hoe raha mba azonao atao dia mandraisa noty. Raha azo atao koa manaova enregistrement. Ilaina zany any an-danitra any manao enregistrement ihany mandray noty ihany ilaina zany zay zavatra zay. Amaky tenin'Andriamanitra sika sianao amin'izao fotoana zao ny tenin'Andriamanitra zay ho jerevantsika dia Romanina 7:10. Romanina 7:10. Vakina ny teny manomboka amin'ny 9:12 ka hatramin'ny 13:10. Romanina 13:12-13. Vakina ary ny teny amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Efa ho lasa ny alina, tovy amen. Efa ho lasa ny alina ka efa mby akaiky kokoa ny andro ka aoka aritsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadin'ny mazava. Amen. 9:13. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny falalaovanjatsy na amin'ny fahamamona na amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana na amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Alleluia. Dia mbola maky andin-tsoratra masina indray isika ao amin'ny Samuela voalohany 19:17. Rehefa avy eo tsika amantatra hoe inona ny tiantompo resahana amintsika famaky andin-tsoratra masina. Samuela voalohany 16:23 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha nisy fanahy avy tamin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly dia noraisiny Davida ny lokanga ka notendreniny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly ary ny fanaratsina ninny niala taminy. Teneny hoe ny fanaratsy niala tamiko. Amen. Verset farany ovaketsika dia hiditsika Samuela voalohany 10:9. Samuela voalohany 10:9. Zao ny vaky ny teny. Ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka hiara-mamina ny aminy ianao dia ho voaova olom-baovao. Enoy aloha fa mila tsy raisinao vaky teny ty fa raisinao teny alatsak'Andriamanitra natao ho tanteraka ankehitriny. Amen. Raisy faminaniana zany le vaky teny eto androany mba tsy le habitude anao mamaky teny fotsiny fa tena raisinao ampinoana hoe raisiko faminaniana ho anazy zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Averina vakina dia raisinao ampinoana amin'ny anaran'i Jesosy ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka hiara-mamina ny aminy ianao dia ho voaova olom-baovao. Amen sa tsy amen. Ndao mba hitehantanana mafy ho an'Andriamanitra sika. Ataovy tsapanao mihitsy ao an'Andriamanitra zany tehantanako zany. Alleluia. Eno tsara ary. Ny loha hevitry ny torotentsika androany dia hoe ny mission amin'ny fanahy masina amin'izao vaninandro farany zao. Nina azafady? Ny mission amin'ny fanahy masina amin'izao vaninandro farany zao. Mamerindesina kely satria efa namanginy tompo anatenena teto amin'ity altary ity ny fampianarana tahaka an'izao. Raha rezumena tompoko ny Baiboly, rezumena ny testamenta taloha hatramin'ny testamenta vaovao atambatra ny tenin'Andriamanitra dia zavatra remarquena dia izao. Genesis amin'ny testamenta taloha, Genesis Malakia, Andriamanitra ray nanomana ny fiavian'i Jesosy Kristy zanaka. Ao ve? Nandany taona maro mihitsy Andriamanitra ray nanao préparation le jour J atongavan'i Jesosy nofo ety an-tany. Andriamanitra ray nanomana ny fiavian'i Jesosy Kristy zanaka. Manomboka eo amin'ny Matthieu, Marka, Luka, John, ao ny tantaran'i Jesosy amin'ny début sy amin'ny tsangana noho ny tsangana tamatsy ny verenany any an-danitra. Zany hoe Andriamanitra ray nanomana ny fiavian'i Jesosy Kristy zanaka. Fa Jesosy Kristy zanaka amin'izay
tamin'ny tonga nofo teto tany nanomana ny fiaviany fany masina. Alléluia. Ozy izy avant départ tsy maintsy mandeha, tsy maintsy ary masoanareo ny fialako, fa raha tsy andeha tsy ho avy mpananatra. Alléluia. De jerena amin'izay fa rehefa ny tena zay izy dia niakatra velona any an-danitra, dia tonga ny fany masina amin'ny asan'ny apôstôly. Dia nanomboka teo amin'izay ny saison fany masina, tonga izy eto amin'izao tontolo izao dia fanontaniana mipetraka. Andriamanitra ray nanomana fiaviany Jesosy Kristy zanaka. Jesosy Kristy zanaka nanomana fiaviany fany masina. Fa inona indray mission fany masina amin'izao vaninandro faran'izao? Ny mission fany masina amin'izao vaninandro faran'izao dia manomana ny fiangonana, manomana antsika ho amin'ny fampakarana. Alléluia. Andriamanitra ray nanomana ny zanaka, ary ny zanaka nanomana ny fanahy, ary ny fany masina manomana antsika ho amin'ny fampakarana. Ao anatin'ny saison mpanomana antsika izao, izay mahatonga ny teny foana hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao, ary ny asan'ny fany masina miaraka amintsika ny maninona mampiomana antsika ho amin'ny fampakarana. Ndao ity tanana mafy amin'ny fany masina antsika. Alléluia. Izao zavatra zao mila fantatrao izay teny izay, satria amora azahoanao ny zavatra mitranga sy ny tian'Andriamanitra tongavana. Nisy ny andohany zao fanompony zao, ary misy hafarany zao fanompony zao. Ny fiafarany tsy eo amin'ilay adinao dia mifarana amin'ny fanompony, fa amin'ny fiafarana hatrany an-danitra. Amen. Araka ny fiteny Betsileo zay hoe roso tika sampody koa. Rehefa natomboka tsy mipody tsony, fa na ty mandroso na ty mandroso. Teneno akaikinao, na ty mandroso na ty mandroso. Tsisy option ankoatr'izay. Tovy amen. Na zao fanompony zao mandroso, na zao fanompony zao mandroso. Amen sa tsy amen? Fa izao nefany mba hatonga zao fanompontsika zao tena hoe ho amin'ny tanjona le tanjon'Andriamanitra ho tonga hatramin'ny farany, dia misy mission goavana be mihitsy ny mena ny fany masina. Miala tsiny fa samy manana ny fomba fijeriny an'Andriamanitra ny olona tahaka ny ao amin'ny Baiboly. Misy mpanompon'Andriamanitra ao mahita an'Andriamanitra mitondra fiadanana dia niantso an'Andriamanitra mihitsy hoe ianao ny shalomako Andriamanitra. I Davida nahita an'Andriamanitra tena ohatrany hoe tena fiarovana ho azy, izy hoe ianao mibatery fiarovana. Alléluia. Alléluia. Fa za koa mahita io Andriamanitra, io fany masina io styliste izy. Inona azafady? Satria ny fany masina amin'izao ny mpandraitra ny akanjon'ny olona hidirana ny lanitra, izy ny mpandraitra ny akanjon'ny olona ho amin'ny fampakaram-bady. Ao ve sa tsy ao? Izy ty nge tsy etaeta fotsiny andeha ho any an-danitra ianao, fa misy time ty fiakarana any an-danitra ty. Ohatr'ilay mamonjy mariazy misy time io. Raha tsy mino dia andana mamaky Baiboly fa nandefa fanasana ny mpandefa fanasana. Dia iny fa tany amin'ny fianakaviana le tokony omena azy. Jerena fa be excuse le fianakaviana hoe zay mbola nanina, zay mbola hivatra dia tsy afaka mivavaka, zay mbola nanina zao fa ndanina reo fa zay tsy raha zany raha zany. Dia izy amin'izay le tompon-draharaha. Zao rozy izy rehefa tsy andray le tokony omena anazy dia andana makeny amin'ny lalatsara rehetrarehetra any amin'ny couloir, eny andana meo daholo invitation rehetrarehetra. Dia nandraiko haniny ioko, nandray daholo ny rehetrako. Misy ino ty te hinan-kanina ny olona na koe te hanantsika le fampakaram-bady dia tonga daholo. Fa rehefa tonga amin'izay le jour J amin'ny fampakaram-bady dia nandendeha amin'izay le tompon-draharaha, nandendeha satria efa mihina fotoana ny fihinan-kanina. Ozy amin'izay le mpanjaka mandendeha dia nahita tovolahy anankiray mihinan-kanina be mihitsy izy miondrika ao. Tsy fantatra hoe fianakaviany raha vehivavy sa raha lehilahy, fa dia tao fotsiny. Dia ozy amin'izay le mpanjaka, iza moa napiditra anao tato? Dia mety miteny izy, zany azo invitation. Dia ena azo invitation ianao, fa zao tsy manao akanjony fampakaram-bady. Tonga dia niantso garde du corps le mpanjaka. Ndana ozy izy, ity tsy manao ny akanjo fampakaram-bady, na dia na azo invitation azy, fa tsy manao an'le inona akanjo fampakaram-bady any ivelany misy fotoamanina. Ho anao manokana, azafaly fotsiny tonga ty am-piangonana dia alleluia maina dia mirahira sy ny sisa. Fa misy zavatra tratrarina nge rehefa tonga ty. Misy enao mila manana le bonne motivation rehefa tonga ty. Le motivation dia zao, le tanjon'ny tompo mila kendrena sy tratrarina mihitsy ny tena mila tongavana ty. Sa tsy zany ve? Ao anaty fonteny mifona aminareo, anaty fonteny voana kely fotsiny
matetika teneniko amin'ny fiangonana raha te ho sitrana aza mitady fanasitranana raha te ho afaka aza mitady afanafahana aloha raha te ho tafavoaka aza mitady le paikady atongana tafavoaka ary ianao ary aza fafa marealisme mila azonao zao zavatra zao raha te ho voavonjy aza miazakazaka any famonjena fandana aloha mitady an'le mpamonjy dia ho azonao ny famonjena ndana aloha mitady an'le mpanasitrana dia ho azonao ny fanasitranana fa misy ny olona mitady fanasitranana sans passer amin'le mpanasitrana tsy haiko nazonao zany za pastery tady fanasitranana fa raha Jesosy nareo zany tsy ahoako impossible 2 possible 3 possible mihitsy zany sa tsy zany ve ka ho anao manokana androany mahaiza mitady ny tompo sa tsy zany tsy misy mahita famonjena zany zy hitady famonjena raha tsy lay mpamonjy aloha lay personne afaka mamonjy aloha lay Andriamanitra lay Jesosy Kristy alleluia dia manomboka zao ovay kely motivation anao Jesosy aloha avant tout satria izy rehefa azoko izy hitako izy azoko ny zavadrehetra hitako ny zavadrehetra amen sa tsy amen ndao ty hatanina ho an Jesosy indray isika mihina fa azonao zany fomba fampitahako anazy zany idiko ny fonteny ny fane masina dia styliste zay ny andraisako azy satria io fane masina io izy no mandraitra ny akanjo idirana ny an-danitra le atsona hoe fitafiana fotsy manana fambara be dia be ny Paoly apôstôly iresahana azy hoe ny toe-panaraka n'Andriamanitra famasinana ihany io le thème io toe-panaraka ninona synonyme ny akanjo fampakaram-bady zany hoe toe-pana araka selon araka an'Andriamanitra selon Dieu tsy araka le tianao fa araka an'Andriamanitra dia tsy mahazo zay tiako ny ataoko amin'ny fanompona be dia be nge ny olona lasa manova an'Andriamanitra leo dia Andriamanitra manova azy Andriamanitra tsy azo ovaina satria izy tsy miova omaly anio ary mandrakizay fa isika mila manaiky hoe tompo ovay araka le toe-panahy andrasanao ary be dia be ny olona tsy manaiky ovaina zany intsony raha ohatra hoe Pentecoste ny any dia hirotsaha fanahy masina dia mangetahita fanahy masina satria Pentecoste fa tsy mangetahita ovain'ny fanahy masina androany hiresaka kely amin'le verset tsika amin'le Samuela voalohany 16 enoty ary latsaka aminao ninona ny fanahin Jehova ka hiara-mamina ny aminy ianao tovy amen dia ho voaova inona misy zavatra tiany tompo atongavana aminao androany aza fahafinareo maray an'ity ny tompo tsy mainka hanova ny fiainanao ny fanahy masina tompo mifona aminao tsy mainka hanova ny fiainanao ny fanahy masina fa mainka hanova anao miaina le fiainana ianao ny teny ovaina aloha matetika teny kompiny aza ny tokantrano novaina raha ty ahita tokantrano miova fa le olona monina ao tokantrano mila miova misy zavatra tsy takiny ovaina tso fa miova ho azy satria le personne aka ohatra akaiky sady ohatrany hoe zazakely raha misy tokantrano anankiray misy kitabataba lava ohatra anao miady foana izy mivady isanandro miady izy mivady dia nampiray tanàna efa tsy taitra hoe mandeha indray zareo ao zay fa ndao hoe nanao vacances any Mazenga ony le mpivady miady lava 3 jours mbola misy tabataba avy ao an-trano zany hoe tsy le trano mihitsy misy tabataba fa le olona mihitsy mipitabataba zany hoe le olona zany mila ovaina fa tsy le trano no maninona ary eo te hiteny zay ny antony ity tsy miteny mihitsy ny Baiboly hoe dia ho voaova ho fiainana vaovao fiainanao fa ina ozy izy ho voaova olom-baovao Andriamanitra tsy miazakazaka any amin'ny hanova ny fiainan'ny olona aloha fa hanovanao ianao tsy miditra ao amin'ny tokantranonao ny fanahy masina fa ao aminao izy midina dia ao aminao izy midina dia ianao ny fitaovana novanany ao an-trano sy ny fokotany misy ianareo tovy amen sy ny tanàna misy ianareo tovy amen ary ampandrosony zao asan'Andriamanitra zao tovy amen alleluia manana mission goavana be ny fanahy masina amin'izao vanandro farany zao ary tsika tena mila mifampitatana amin'ny fanahy masina be mihitsiny tena mila mifampitatana hidirako lalina mihitsy le izy raha ataoko karazana sariteny nitenenako anao hoe ianao sy ny tompo tsy mahazo ohatr' zao ianao sy ny tompo tsy mahazo ohatr' zao fa maninona mila ohatr' zao hoe zay sy ny tompo tena ohatr' zao
mila ohatr' zao ianao soto fa tsy mahazo manao an'izao. Baiboly miteny an'izany. Ndao vakitsika izay ten'Andriamanitra miresaka an'izany. Koritianina voaloha toko fahaenina andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Koritianina voaloha toko fahaenina 16-17. Tenany eo akaikinao hoe tsy mahazo ohatr' zao amin'ny tompontsika hoe fa mila ohatr' zao amin'ny tompo. Alleluia. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Moa tsy fantatrareo va fa izahay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy. Fa hoy Andriamanitra ho nofo ray ihany izy roroa zava-miafina be io. Fa tahaka an'izany ihany koa fa izay miray amin'ny tompo kosa, ianao na saika mamaky azy, izay miray amin'ny tompo dia fanahy iray aminy. Ao anaty fonteny, tsika aloha mila mahafantatra fa ny relation, toute relation est spirituelle. Ara-panahy be ny relation. Ny jaintilisa mahatakatra an'izany koa miteny an'izao hoe tenenana ny namanao dia tsy miteny hoe ho fantatry ny namanao fa hoe ho fantatry ianao rehefa tenenana ny namanao. Dia hiteny zany hoe misy fanahy itovizana ny relation. Ary izy io tena marina paikady nampiasain'Andriamanitra ary ampiasain'Andriamanitra ary tsy tsatra Andriamanitra ampiasa ny paikady io fa hitany devoly le facette le fomba fitondran'Andriamanitra nanganan'Andriamanitra olona dia nangalany tahaka. Ahoana le izy? Andriamanitra tompoko rehefa hamonjy olona, anova fiainan'olona, anangana fiainan'olona dia mampiasa olona. Fa hitan'ny Satana zany fa mahomby be. Toy koa Satana, tsika koa manomboka izao rehefa andrava olona dia andao ampiasa olona. Isy olona zay zao tanora tao fianaratsoa tao. Tena mipitehan'ny toka ny tratrany izy mbola tovolahy amin'ny 28 ans any ve any hoany. Dia tena potika ny fiainany, me mahia kikisan'le toka. Dia fampiresaka eo tsy asivo vavaka anazy dia nresahany fa manina ho anareo manao an'izao so zao fa manomboka izao dia manapa-hevitra miala amin'io. Dia teo izy mitantara. Le izy pastera tena hitako, le namako mihitsy napidika izy. Fa ahoana hoa, zange pastera tsy mpisotro fa misy namako meilleur ami zay ozy izy ela tsy hitako dia avy eo hitako indray. Dia avy eo izy niteny hoe andao le mba hirevirevy za tsy misotro, ndao fa mba mila manandrana koa raha zany tsy bandy. Dia nanandrana. Rehefa nanandrana lasa zatra tany nazatra mitsotra tady tsy vokina, lasa zatra. Nanomboka ny kikisany, nanomboka narary tena hoe ho faty mihitsy ny azy. Fa sorana ny tompo moa ny vavahana sitrana izy voninahitra an'Andriamanitra. Fa ity zao amin'izay ny teneniko anazy satria somary niresaka anazy fa le vady amanjana no nangata-bavaka taty ho anazy. Dia hitako mijaly be le vady amanjana dia osy amantsy anazy. Rahalahy hoa dia zao. Namana firy naprisika anao nisotro tamin'izany fotoana. Dia namana firy foana mipiaraka aminao mpanao an'izany zavatra zany. Fa amin'izao tsika miteny izao, aiza daholo le namandratsy naprisika anao, tokony izy nandony fanafodinao. Tokony izy nitondranao ny amin'ny hôpitaly satria izy naprisika. Fa zao ny vady amanjanaka tsy nampisotro anao ary tsy mpiantoka ny zavatra sotronao. Migoka lizy aza ty tena ianao. Miova amin'izay satria lasa mpandany vola sy ny sisa. Dia hiteny aminareo hoe Satana rehefa andrava fiainan'olona dia mampiasa inona? Namana, soi-disant namana. Fa tsika moa mandray anazy rehefa miona dia ty namako vaovao. Fa Satana mampisosoka olona moramora eo anoloananao rehefa ty andrava. Fa mivavao mafaly. Andriamanitra koa rehefa anangana fiainanao dia mampisy raha antsoina hoe rencontre prophétique dia hoe io olona natongavanao ny an-danitra. Misy namana entre parenthèse, misy namana mampiditra anao ny amin'ny afo be. Fa misy namana mampatonga anao anakaiky an Jesosy. Repère anankiroa no meko anao ara-baiboly daholo. Ny anankiray voalohany, misy an'ilay lehilahy anankiefatra. 5 moro zareo marimarina kokoa. Fa ny anankiray paralysé, eo amin'ny bronkara anankiray. Fa misy namana anankiefatra izay irak'Andriamanitra, tovy amen. Ho tafahoana amin'ireo namana mitondra anao manakaiky ny tompo ane ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Reo izy efatra amin'ny rahalahy reo. Ity rahalahy anankiray paralysé ity tsy miteny. Tsy mihetsika ny tongony, tsy mihetsika ny tanany. Fa isaorina an'Andriamanitra fa misy an'ireto rahalahy reto sady afaka miteny, no miasa ny manapa-kevitra, no miasa ny tongony. Solo tongony le rahalahy paralysé, izy efatra amin'ny rahalahy. Dia hitondra anazy aizy tsy any amin'ny bara, tsy amin'ny adalana, fanakaiky an Jesosy. Ary raha misy obstacle ary ny fanakaiky azy an Jesosy, ry zalahy efatra amin'ny rahalahy mihitsy no mamaky ny tafitrano, fa hoe tsy maintsy hoetiny anakaiky an Jesosy ty namana ity.
ho tafahoana amin'ny namana tonga anao any an-danitra ane ianao. Amen. Za manao mampianatra amin'ny fiangonana satria io madamako vavolombelona an'izany. Zao lehilahy zao matetika tafahoana amin'ny pisoloko foana. Fa voninahitra ho an'Andriamanitra, voninahitra ho an'ny Tompo, fa ny Tompony tonga aloha. Satria nisy vavaka nampianaran'ny Tompo hatramin'izay dia zao ny vavaka nampianaran'ny Tompo. Jesosy io, ary ataoko mandrakizao ary ampianariko an'ny rehetra mihitsy hoe raha azonao atao dia ataovy ity vavaka ity. Za Jesosy aza atao tafahoana amin'ny olona tsy tokony eo namiko mandrakizay dory. Ary ataovy tafahoana amin'ny olona tokony eo namiko. Kanefa raha tafahoana Andriamanitra, ataovy tena manjaka ny herinao hanovana ny fiainan'ny olona. Ao ve sa tsy ao? I Paul manko nanao lesona, efa impiry tafahoana amin'ny rahalahy sandoka, ny anabavy sandoka, efa impiry tafatozo amin'ny olon-doza zany. Azonao ve? Tena oza hoe mila ny fanahy masina hidiserneko alalako hoe izy ty olona akaiko ty. Anampy ana amin'ny destiniako anakaiky ny Tompo ve ty sa azonao ny tiako resahana? Ao ve sa tsy ao? Io indrindra manana mission ngeza be fanahy masina amin'izao vaninandro farany zao. Ahatonga antsika tsy dans l'erreur mihitsiny. Ahatonga antsika tena hoe isokatra malalaka ny lalantsika atongavana any an-danitra mba tsy ao anatina erreur mihitsy ianao mandrakizay. Misy namana ange teneniko anao mitseritra ny faherezany. Ahoana tsara hoe azafady. Misy karazana olona mitseritra an'ina. Avy nanompo iny ianao. Ienao mihitsy hoe mahery ianao. Tafahoana amin'ilay olona tonga dia midina be zany ny tsetsafiny. Ozy ilay mpanompon'Andriamanitra zao hoe namana ozy misy karazany maro. Misy namana jorery, misy namana moka, misy namana sahoana, dia misy namana voromelala. Namana moka, ramony tsoan'ny moka, dia mikiky ny ainao rehefa manambola ianao, dia ainao ny toyany. Iny vola iny efa nikelezanao iny, ainy. Tsetsafiny zay zavatra ny kely. Fa rehefa banky ianao tsisy raha hoanina tsony. Ohatry ny teny atsondray zay rehefa fa hiaraka amin'ny fanahy masina ane ianao. Dia tsy ho diso rencontre ianao. Tsy ho diso namana hitakosikosenina ianao. Fa tena te hiteny ianao misy idiran'ny namantsika koa ny atongavantsika amin'ny tanjon'Andriamanitra, ary misy idiran'ny namantsika mahatonga ny olona maty an-dalana amin'ny fanompona. Ary eo mihitsy ilay mila ny fanahy masina. Amanginy fanahy masina antsika hoe iza Jesosy le partenaire de destinéako. Alléluia. Alléluia. Hitanao amin'izany ane Andriamanitra. Ary asorin'Andriamanitra aminao ane ny olon-doza rehetra. Le mpanabaky ny arabola, le tsy avy amin'Andriamanitra. Hitanao manokana ny Tompo. Asio tia tana mafy an'Andriamanitra. Hitodikotsika amin'le teny teo. Andao tsy ohatry zao amin'Andriamanitra fa ohatry zao amin'Andriamanitra. Ozy izy, fa izay miray amin'ny Tompo kosa, fanahy iray aminy. Ity misy olona anankiray tsy fantatro io olona io. Vao miona aminy dia tahiny Jesosy na salama sy ny sisa. Miona indray rapitso, matetika moa ny lehilahy nareo tsara ny lehilahy tsy dia ohatran'ny ahoana zany mora mifandray aman'olona. Dia dia ahoana? Hatramin'izao zao misy namana zay zao fianaratsoa, hatramin'izao tsy haiko ny anarany nefa zay mifankahazo be. Azonao? Dia dia ahoana? Vao maresaka elaela nareo zany nefa ny hatramin'izao le anarana tsy fantatra. Na ny anarako tsy fantany, ny anarany tsy fantatro. Fa zavatra misy, a force le miona foana mahatonga an'izay. Lasa miona foana dia maninona? Lasa ohatran'ny hoe automatique lasa mifankahazo am-po. Indraindray ary lasa ohatran'ny misy toetra lasa ohatran'ny nalaiko. Toetrako lasa nalainy, lasa iray. Zay le hoe raha tianao hisy relation dia asivy foana ny communication. Fa tsy misy relation raha tsy ny communication passe foana. Alléluia. Dia les communications lasa micréer relation be dia be. Ny heviny, relation amoureux, relation amicale, relation be dia be. Fa a force enao miona foana amin'ity olona ity dia lasa ohatran'ny hoe tady iray. Tsy haiko moa na mbola ao le kozinako izay. Fa za mipetraka tao amin'izareo nisy fotoana fa tena miaiky mandrakizao mbola miaiky. Telo mianaka ry zareo tamin'izay. Dia misy etazy anankiroa ny trano zareo. Le kozinako any ambany any, za ao ampovoany,
le vadiny any ambony indrindrany tsy haiko mikarakara sakafo tamin'izay raha tsy diso dia le vadin'le kozinina koa any ambony amana dia le kozinina koa any ambany amana dia mamandra izy dia mamandra ny ary oza hoe inona ro azany ao ve ny fiteny olona kehitriny hoe diso hoanina angambany a fa enoty rehefa nandinika ty orina mihitsy dia hoe efa lalina loatra ny communication ka tsy haiko nareo misy karazana olona tsy mila miteny tso fa maso fotsiny dia efa fatany le azonao ka efa diso mipasy le zavatra alavisaratsanyka hoe anao samy voahitako to hoe vandravandrako dia tsy mety hafa ny tantara sa tsy zany ve fa misy a rehefa diso mifandray lasa fanahy iray azonareo ve le izy ao ve sa tsy ao fanahy iray amin'ny tompo ale ianao dia andao mbola hiakatra lalindalina kokoa amin'le hoe fanahy iray amin'ny tompontsika ary ianao manana tanjona tsy angetaeta ny fanahy masina fotsiny androany fa tena angetaeta tena hoe za tompo za fanahy masina tena te iray aminao dia tiaka ianao tsy hainy fotsiny famantatra ary andinika roraisinao ho devoir appliquena amin'ny fiainanao le izy manomboka izao le dimension le hoe fanahy iray tsy mijanona eo ny tiany tompo fa ny tanjon'Andriamanitra amin'le hoe ho fanahy iray amin'ny tompo ane ianao dia izao rehefa zany lasa fanahy iray amin'Andriamanitra lasa tsy mifijeriko tsony ny fijeriko eo fa ny fijerin'Andriamanitra ny fijeriko lasa tsy le toetrako ratsy tsony fa lasa toetran'Andriamanitra ny toetrako ary na ny heriko azy tsy ny heriko tsony ny miasa eo fa lasa ny heriny tsy to ny hery fanahy masina ny miasa eo raha rombe Jesosy raha nyteny an'izao zavatra izao hoe tsy izaho izy izy fa ny raiko izay any an-danitra ny raiko ato amiko no manao ny asa dia mampite hiteny Jesosy nga tsy vatanao io manao an'io zavatra io dia hoe ny vatako no hitanao eto fa tsy zany manao an'io fa ny raiko ato anatiko no manao an'io rehefa ianao ny iray amin'ny fanahy masina amen dia misy fotoana rehefa tena hoe feno ny fanahy masina tiaka anao hiteny eo akaikinao mafimafy kokoa amin'izay tsy matory hoe feno ny fanahy masina to dia amin'olona anankiray dia tena hoe feno ny fanahy masina asio tia tanina mafy an'Andriamanitra alleloia rehefa ianao ny feno ny fanahy masina rehefa eo resantsika ohatrany ahoza ny feno ny fanahy masina zany enonge ty e azafahafinareo mare an'ity teneniko ty fa mampianatra anao amin'ny anaran'i Jesosy a alleloia mihainy tsara ianao amin'izay mba tsy mibilila le izy testamenta taloha manjaka be le hoe mandray ny anjarandro ny fanahany Eli dia ianao mahazo ty ny andray anjarandro ianao dia falitsika alleloia amen fa amin'izao vaninandro faran'izao raha mamaky ny baiboly ianao dia ozy izy ny tenin'ny Paoly tsy amin'ny anjarandro tsony na anjara telo na minjara amin'ny amilie fa amin'ny fahafenony ny fanahy masina ka za tsy mitady anjarandro tsony amin'izao vaninandro zao fa midongy amin'ny fahafenona tena nakaikinao midongy ny fahafenona androany le maka ny anjarandro kely amin'ny portion fanahy masina dia apahan-kely anankiroa ny fanahy masina nomenanao fa ho sitrak'Andriamanitra mihitsy ny ainantsika zany antsoina hoe fahafenon'ny Kristy plénitude any Kristy amen rehefa ianao ny feno an'Andriamanitra halleloia rehefa manaiky ianao fenona an'Andriamanitra ataovy amen misy fiteny zay ary hoe zay abeany ao po no ny mivoaka rehefa manaiky fenona amin'ny fanahy masina ianao ary rehefa hiteny mety tsy le tianao tenenina tsony fa manomboka alainy fanahy masina satria ianao efa diso feno déborde loatra ny fahafenon'ny fanahy masina aminao ataovy amen dia rehefa miteny ianao dia manomboka zay tiany fanahy masina no tenenin'ny vavanao dia ao amarina le teny ao amin'ny Jeremia raha tsy diso izy zay hoe ho tonga mpisolo vavan'i Kristy ianao vatanao io vavanao no miteny fa ny teny aloako ny vavanao dia tenin'ny Kristy ataovy amen zany amen manomboka io tananao io manomboka lasa soltanan'Andriamanitra tamin'ny zoma rehefa nanomana toroteny dia eo mpanomana toroteny a dia ny fahitana hitako dia nampahitan'ny tompo ohatry ny fahitana gantanana ina azafady
gaontanana tsy haiko hoe le andro nangatsika koa ve na tonga an'izay fa nahita gaontanana dia mahita tanana nitsofoka atao anatin'ilay gaontanana dia nanao programa hoe azoko be tompony tianao tenena amin'ito gaontanana ito dia nanao programa hoe amin'ny sabotsy andeha hividy gaontanana andeha ataoko toriteny ao am-piangonana fa tsy voavidy le izy zay zany sitrapon'ny tompo fa zahay eto tsy manana gaontanana fa manana an'ity akanjo ity alleloia alleloia fa mitovy ihany iza nefa nahita akanjo tsy miteny dessin animé iza nefa nahita akanjo mirijarija tsara mandeha rery ohatr' zao ao ve iza nefa nahita teneny sao dia zany displaneta jereo ty akanjo ty miaino tsara ianao ny amin'ny fomba firesako azy satria fampianarana ny tiako resahana ny forme an'ity ho an'ny mpandraitra maharaka an'izany ny forme an'ity akanjo ty dia noforonina manana ny endriky le vatan'olombelona noforonina araky ny endriky ny vatan'olombelona ao ana tsara zafady noforonina araky ny endriky ny gaontanana noforonina araky ny endriky ny tanana ekeny sa tsy ekeny fa ty noforonina araky ny endriky ny vatan'olombelona ianao noforonina araky ny endriky Andriamanitra ahoana zafady ianao noforonina araky ninona andao morona olona araky ny endrikytsika ozy izy ny tompo dia ianao zany araky ny endriky Andriamanitra fa ity palitao ty mitovy amin'ilay gaontanana ihany dia mitovy amin'ny endriky ny vatan'olombelona namoronina an'ity raha vatany zazakely dia araky le forme le zazakely ny endriky le akanjo ekeny sa tsy ekeny fa izao rehefa monsieur matoky tena monsieur mavita tena rery dia jerevinao tsara ty manapa-kevitra ny ala izy tonga dia miraraka chiffon ny anarany alavisara-tsaina le gaontanana tsy manaiky toeran'le tanana tonga dia lasa chiffon fa nanolo tena amin'izay le akanjo nareo izy nareo mbola tsy nahita akanjo nandendeha fa aveo rehefa manaiky nanolo tena le akanjo mba hidirana alleloia manomboka nanaiky izy mba hidirana soama tsara le ato anatiny nanaiky niditra tao aminy manatsaina sy manana volonté anandra-tanana automatique tsy tompony tena antsolo le akanjo fa manandra-tanana araky le ao anatiny hoe andeha ananga-tanana zay zany ianao vao mahita akanjo mandendeha noho le satria lasa monsieur prendre forme selon an'le ao anatiny mifona aminareo ny amin'ny fanoharana ataoko mivadika chiffon tsisy ilaivana azy sika rehefa tsy manaiky ho fenony fany masina tsika dia noforonina araky ny endriky Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa tsy mitoetra ao amintsika ao dia mitovy amin'ny mialatsiny tompoko mitovy amin'ny chiffontsika tsy mavitany araka ny tenin'ny John sampana tsy mamoa sampana malazo rehefa misaraka amin'Andriamanitra ao ve sa tsy ao efa nampianariko teto koa zay fa ampatsahivina atsika amin'ny anaran'i Jesosy ny couleur ao amin'ny Baiboulo dia misy révélation prophétique hoe ny maitso zay mahatonga an'Andriamanitra tia manao fanoharana amin'ny zava-maitso tahaka ny hazo maniry ampovoan-drano ianao dia maitso foana ny raviny tahakataka an'izany fa maninona Andriamanitra manao an'izany fanoharana izany satria ny couleur maitso dia any ampianarantsika hoe fotsy mena inty fotsy mena maitso manambara hoe ny maitso ao dia hoe fanantenana fa ao amin'ny Baiboly ny maitso manambara fiainana manambara ina zafady manambara ina fiainana fa jereo tsara rehefa tsara tondraka hita moa artificiel rehefa tsara tondraka le zava-maniry ditanao tsara ny couleurny maninona maitso tsara mihitsiny satria maninona feno ny condition an'le fanondrahana maniry tsara izy rehefa feno lay feno rano fa manomboka rehefa tsisy rano amin'izao io dia maninona ary faharoa rehefa le maitso io mijaridina tsara izy rehefa ampy rano mijoro tsara tsy hitanao ve rehefa tena manana communion tsara amin'Andriamanitra iny ianao tsapanao mihitsy hoe ohatry hoe tsy azo atao ninina mihitsy ny ianao na ianao re tory filazantsara anaty bus ianao mba misy zavatra mba tiako resahana anareo fa rehefa tsy amperin'Andriamanitra ianao
misy famanginy tompo hoe torio akaikinao io dia tompo fangioana avy aminao na tsy avy aminao efa ny tompo ary miteko mbola misy olona zay tenena hoe tongava vavaka am'lady ozy izy Fotoam-bavaka ina mbola hoentinam-bavaka amin'izany fanapa-kevitra io alaisaratsanga ianao tenena hoe ndao any an-danitra dia Fotoam-bavaka safidinao io misy zavatra tsy mila hoentinam-bavaka tsony nge misy zavatra tsy maintsy hoentinam-bavaka misy zavatra tsy mila hoentinam-bavaka tsony ao ve satsy ao dia iny rehefa ianao ny tsara tondraka ataovy amainina dia mijaridina tsara ianao ataovy amainina nenga ne mba raisinao faminaniny zany amin'ny ara-bolanao mijaridina tsara ny ara-bolanao fa tsy mitongilagila ohatr'izao ny ara-bolanao fa mijaridina tsara ataovy amainina ny fiainam-pitiavanareo mivady mijaridina tsara amaina sa tsy amainina ny fiaim-piainao raha jerena dia tena hita hoe mijaridina tsara feno ny voninahitry'Andriamanitra maintso tsara mihitsiny ataovy amainina fa rehefa manomboka tsy ampy rano iny amin'izay dia inona zavatra mitranga dia misy ke mpino vao miditra fegoana dia efa malazo ny paoziny dia hoe saotisaoty ahoana ny saotisaotin'olona malazo hitsikikely ny eo akaikinao dia ahoana ny tsikitsikin'olona malazo raha miray amiko ianareo dia sampana mamokatra fa raha misaraka amiko ianareo dia sampana inona malazo nenga ne mba tsy alazo ny ara-bolanao tsy alazo ny fiainam-pitiavanareo mivady tsy alazo mihitsy ho fiainam-panahinao satria ianao tena iray amin'ny tompo ho fanahy iray aminy ane ianao hitovy fijery aminy ianao ho tovy toetra aminy ianao ho tovy hery aminy ianao amen dao tia tana mafaofany masina Alléluia. Mbola miainy ve ianao sa mbola miainy? Alléluia. Andriamanitra tsy mainka hanovany fiainanao. Tena malahelo amlaza aminao fa tsy hanovany. Tsy mainka mihitsy no Andriamanitra hanovany fiainanao fa hanovany izy ianao. Dia ny afahanao miova tena mila feno ny fanahy masina. Tsika le humain fa rehefa midina ny fanahy masina dia izy mametraka le divin n'Andriamanitra. Avadika amin'ny fiteny azahoanao anazy koa hoe tsika dia ordinaire fa rehefa midina aminao ny fanahy masina dia lasa iny ianao extraordinaire. Tsoroko vavolombelona tamin'ny maraina hoe ty tanako ty voninahitra ao ny tompo fa tena hoe hoainina ny devoly e. Ty tanako ty tamin'izao mbola olo zao tolo zao tena mpanimba zavatra. Mino fa misy olona resan'Andriamanitra mikasika ny témoignage eto androany. Ty tanako ty tena mpanimba zavatra. Misy fotoana satria tsisy télé tao aminay dia izay koa praiprahay fianakaviana indraindray praiprahay tanàna. Dia ary amin'ny cousin ary misy télé lasa ianao mandeha mijery any jery télé ohatr' izao ianao tsy haiko le tanana fa mandehandeha tonga dia any amin'ny télécommande dia any am-bavanao. Ho anareo le manana stylo le efa ohatry nisy sisany aty amin'ny fandroratana aty roy ten'izao kely ny antomboana nge mitandremo foniteny iny seho masoa ihany ianao zao tena mpanimba zavatra. Tamin'izay koa ny saina mba tia karikaroka amin'le zazakely dia nanana lecteur zay tamin'izay fotoana izay dia nisy tosony letika zay amin'le tsy haiko hoe play ve letika le izy dia ianao zany mba mieritreritra hoe ianao professionnel dia andao amboariko viseny dia visena daholo sy mba tsy tafaverina amin'ny laoniny. Misy fotoana ianao ny tranon'olona miditra trano ohatr'izao plus ny fanilikiliana teo fa tena hoe nampiasain'ny devoly nandravazavatra reto tanany reto. Miodina kely ohatr'izao ianao tonga dia voadonina ny vazon'olona vaky nefa tsy voasolo ny azafady sy pardon na inona amin'ny teny anglais tsy voaovy io. Azonao ve le izy? Fa tena hoe plus ny fanilikiliana mpanimba zavatra ny tanana. Fa voninahitra ny tompo rehefa nanolo tena an'Andriamanitra nangetaeta ny fahafenon'ny fanahy masina amen. Dia tena marina be le teny hoe anangana na olom-baovao Andriamanitra. Dia marina le faminaniana Korinthiana 2:5-7 efa lasa le zaki taloha
indreo efa zakia hafa kely. Amen. Fa izao misy etapy atongavana amin'izay le hoe efa lasa le ianao taloha atongavanao amin'le olom-baovao. Alleluia. Dia dinganiko ny tantara satria efa nanolo tena ny tompo, tena mifantoka, tena lomano amin'ny fifandraisana amin'ny fanamasana mandrak'izao, mbola devoir foana zany. Nisy fotoana amin'izay sendra tsy hoe sendra moa fa tonga amin'izay fotoana ilay nandehanako tany amin'ny Fianaratsoa. Dia vao tonga tany dia efa nisy tanàna nipetrahako izay. Dia nanao témoignage ana le olona 2 volana taty aoriana. Zao ny témoignage le pino nipetrahana. Pasteur ozy izy. Eo amin'ny 3 taona sa 5 taona teo eo izy nanatonanay jirama mba apiditra rano. Jirama zany ato an-trano. Dia efa nampidirina le izy dia efa tafiditra. Nataon'le jirama testa tsara dia io fa mandeha. Fa vao lasa le olona ozy izy tsy mandeha tsony mihitsy ny rano. Sarotra be ny toiran'le rano, tsy nandeha mihitsy. Rehefa nandeha le olona zany tsy nandeha tsony le izy. Dia rehefa tsy nandeha ozy izy dia nanao réclamation efa nandoha vola sasisa dia maninona tsy mandeha sy ny sisa. Dia nijanona teo heritaona 2 taona tsy nety nandeha mihitsy le robinet. Ka za vao sendra tonga ianao koa vahiny dia ianao isaky ny amin'ny zava-drehetra dia antany fa nahita robinet tery dia lasa nasa tanana dia nalefaka nandeha tsara le rano nanasa tanana. Ka ianao tsy mahalala an'izany dia ohatrany hoe kosikosa fotsiny le izy hoe mandeha io. Dia nalefa dia mandeha dia manasa tanana dia vita. Dia isaky makeo dia ohatr'izay. Fa taty aoriana amin'izay zao amin'izay teny ramatoa, pasteur tao anatin'ny 2 volana natongavanao ozy izy nandeha foana io rano io fa ahoana ho efa 4 taona io tsy nety nandeha mihitsiny. Dia eo zany vao tonga saina dia ary ambadibadika ary mitsinjaka hoe alleluia. Niova hatramin'ny alleluia hoe alleluia. Lasa niova le tanana. Alleluia. Alleluia. Ary naresaka telefona tompoko. Zay telefona nanako rehetrarehetra raha maharitra 2 volana. Rehefa za aloha sorana tompo mbola tsisy an'izany hoe tsy hita telefona fa raha potika sy vaky écran sy le hoe le taloha le misy tosy tsy maintsy alavaina ny ekikely inty isikirana le mamono an'iny satria trobatrobaka le izy efa miaraka mifingofingotra be le batery sy le aniny. Fa voninahitra an'Andriamanitra nanao teny tamin'ny tompo nataoko vavaka mihitsy ny fanamasonao hovay amin'ny endriny rehetra, amin'ny lafiny rehetra, amin'ny sehatra rehetra. Alleluia. Dia fatako fa mbola tsy tonga tsara amin'ilay tena lafatra fa fatako kosa ny hoe tsy tany amin'nisy anatsony misy fa me mizotra makany amin'ny planinan'i Jesosy ary ny fanamasina mbola manamboatra mandraka androany fa te hiteny anao rehefa ianao ny fen'ny fanamasina manomboka hoentiny amin'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra trany ianao ho amin'ny fampakarana sy fitehatana mafy an'Andriamanitra. Amen. Tsy ho diso fotoana ekarina ne ianao fa rehefa tonga ny tompo hitsena anazy eny amin'ny raha olany sika ary efa bien préparé amin'ilay toe-panahy efa manao akanjo miaraka amin'ilay taime tsara mihitsy ianao dia le fotsy tsisy petina, tsisy fiketronana, tsisy fiafinafonana ataovy amen zany. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra rehefa nanomboka novain'ny tompo niova hatramin'ilay tanana dia lasa manana fiteny ary tsy hoe koa hoe teneniko mirehare fa tena teneniko amin'ny tontolo fanahy mihitsy. Misy zavatra kasihako ohatr'izao dia hoe simba efa tanana tsy mpaniba zavatra ho aty. Simba le izy tsy simba ndana vérifie eo vérifieny tsy simba le izy fa le olona tsy mahay mampiasa. Azonao ve le izy voninahitra aloha an'Andriamanitra dia hiteny anao hoe satria be dia be ny olona manko amin'izao efa mifona aminareo ny amin'ny fiteniko azy efa jenjy le fiainana logika dia tsy mintsony ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra amin'ny alalanao. Efa jenjina loatra amin'le fiainana efa ohatrany tsy dia misy mangirana ve ny tenenana azy dia tsy mino fahagagana. Eto te hiteny anao misy olona zay manko zao ny tenenina tsy araka ny fahagagana ao amin'ny baiboly tsony izy ny fahagagana ataon'Andriamanitra tsy hoe fa lany daty ve ozy izy ny Andriamanitra reo toy izy amantsy anazy diso ahy ianao fa misy foana ny fahagagana satria ny Andriamanitra vavanay tsy miova maly anio ary mandrakizay
Ny fagagana tsy disparu zany. Tsy disparu. Fa ny problème, le olona mino fagagana ny disparu. Fagagana misy foana. Teneko anao fa misy olona mahita fagagana tena miopapana any. Fa raha ianao koa amin'izay manomboka hitsangana amin'izay, Jesosy eo, mino fagagana manomboka androany. Ekeko fa afaka nahita zavatra tsy ho zakan'ny saiko. Ny atao hoe tsy takatry ny saina nge dia tsy azo calculena. Inona ny définition fagagana? Ny définition fagagana dia omen'Andriamanitra ao amin'ny Jérémia 33:3 io. Inona ny définition fagagana? Ny définition fagagana dia ny atao hoe fagagana dia zavatra tsy hay fatarina na hoe tsy hay hazavaina. Ka raha ianao mbola afaka mi-expliquer hoe mahatonga ny teo ohatr'izao dia izao tsy fagagana izy izay. Fa ho avy aminao anie ny fagagana. Le tsy hay manaprofo azy, tsy hay manazava azy, fa dia io fotsiny vokatra. Amen. Nengany mba ho quotidien ianao zany fagagana zany. Fomba fiantsoko anazy dia izao. Ny surnaturel ny fiantsontsika ny zavatra magaga ao amin'Andriamanitra. Fa ozy aman-tsy ampino. Zany surnaturel, zany hoe naturel amin'Andriamanitra. Ka ho avy aminao anie ny naturel an'Andriamanitra. Amintsika izy surnaturel mahagaga loatra. Fa ho tonga fiainanao anie zava-mahagaga. Dia mba mino fagagana, tsy mijery amin'ny maso, fa mijery amin'ny finoana. Mampahery anahy ny tenin'ny Paoly apôstôly. Rehefa nyteny izy hoe tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay. Ao amin'ny Korintiana 10 ve izy izay. Dia raha tsy diso andininy fafito izy dia miteny an'izao. Mijery araka ny fitrangany ihany va ianareo. Te hiteny izy hoe tsy izay zavatra mitranga iny mila hijerevana azy rahalahy. Azonao ve zany? Mijery araka ny fitrangany ihany va ianareo izy. Zany hoe te hiteny hoe tsy zavatra mitranga io ny tena réalité. Io ny réalité io fa le vérité fa voalaza foana. Alléluia. Korintiana 1 izay raha tsy diso toko 7. Mijery araka ny fitrangany. Mijery araka ny fisehony ihany ve? Jerevindray hoe Korintiana 2 azafady. Rehefa ianao manko rehefa iray amin'ny fanahy masina. Amen. Rehefa iray amin'ny fanahy masina ianao, tena teneniko anao tsara fa lasa niaitranao mihitsy lasa miova. Ty zavatra mila fantarinao. Andriamanitra io anapidina ny fanahy masina dia le anisan'ny mission ngeza be hoentin'ny fanahy masina amintsika. Amen. Dia ny tena marina hitondra ny fiainan'Andriamanitra ao anatintsika. Mifona aminareo raha hiteny an'ity. Azafafa mare an'ity anareo. Be dia be ny kristiana tsy mazaka an'izao zavatra resahan'izao. Hoe tena ny tanjon'Andriamanitra amintsika amin'izao fanandro farany izao amin'ny fifandraisana amin'ny fanahy masina. Dia ny ananantsika ilay antsoina hoe fiainan'Andriamanitra. Inona azafady? Aza manaiky akombony devolo ny vavanao. Inona azafady? Fiainan'Andriamanitra. Rehefa ny fanahy masina ny midina aminao. Amen. Manomboka hanana fiainan'Andriamanitra ianao. Nature divine ozy ny fomba fiteny azy ihany koa. Lasa manana ny naturan'Andriamanitra ianao, fiainan'Andriamanitra. Dia ino tsara fa mba misy zavatra tiana ho takatritsika ho voninahitry ny tompo ny fanahy masina ny hamangy anao. Azafafa mare an'ity ihany koa. Nisy fotoan'Andriamanitra ny teny an'izao. Ny diakapoka tamiko fanasitranana anareo. Fa rehefa Petera ry amin'ny epistily sorata amin'ny Petera ry, dia izao ny tenenin'ny Petera amin'ny resaka amin'ny fiangonana. Diakapoka tamin'ny tompo anie fanasitranana anareo. Ohatry ny te hiteny izy hoe esoroko ny tenako. Fa nareo. Fa maninona izy miteny an'izany? Tsy hoe diso le diakapoka tamin'ny fanasitranana anareo. Fa te hiteny izy hoe ianao mila miditra amin'ny etapy voalohany, mino an' Jesosy ny zava-bitan' Jesosy, fa misy level mila ekarana, dia manana ny fiainan'Andriamanitra amin'izay. Dia lasa maninona mahatonga Petera nanala ny tenany, satria te hiteny izy hoe efa mitondra ny naturan'Andriamanitra, dia efa manana antsoina hoe santé divine. Ao ve? Le santé divine dia zao ny fahasalaman'Andriamanitra lasa fahasalamanao. Manin'Andriamanitra ny teny eo ambinina sy? Tsy ny teny eo ambinina sy ho sitrana. Satria ny marary ny sitranina, fa ianao tsy mila sitranina tsony, fa mila maninona? Mila salama. Ho amin'ny fahasalamana ane ianao. Mekara refy amin'izany. Hoe tompo, za tsy mitady fanasalama, za mitady inona? Fahasalamana. Tsy anam-potoana rary tsony ane ianao. Sa ianao manao programme amin'ny azo andao hoe za zao amin'ny larobio tsy ny libre rarary zay. Tsy manam-potoana rariana ianao.
efa lany fotoana manao ny asan'ny tompo ianao tsy manam-potoana rarina, lany fotoana ny fifaliana ianao tsy manam-potoana rarina. Alleluia, amen. Sa tsy zany ve? Ny zava-bitan'i Jesosy dia miasa amintsika rehetrarehetra. Fa hoy izy Andriamanitra amin'izay, misy etapy anankiray koa, mila feno fany masina amin'izay ianao, anana natiora n'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Mampahery mahare témoignage. Misy pasteur manao témoignage, zaho izy zao 10 taona zay tsy mbola narary zany tsolo mihitsiny. Mampahery zany hoe azo atao tsara manana an'izany. Dia hoy izy ny fisainan'ny olona tsy mino. Mba mararirary kely. Mino fagagana ianao, aiza le finoana fagagana. Sa ianao fa nahita ao Baiboly hoe ary reradreraka ny tompo dia nanavinavy dia ninana tambavy zao sy tsy nahita an'izany ianao. Andao raisika finoana zany Jesosy hoe za afaka manana ny natiora divine, afaka manana ny fiainan'Andriamanitra. Alleluia. Raisinao fanasitrana tamin'ny diakapaka vitan'i Jesosy, fa rehefa nyraisinao le fanasitranana. Ahona tsara hoe ianao le filaza azy mba tsy ho disy fandraisana ianao. Diakapaka tamin'i Jesosy inona? Fanasitranana fa tsy fahasalamana, fa asitrana anao fa eo amin'ny etapy miakatra ambobony amin'ny fanemasina amin'izay ianao dia efa fahasalamana lalandava mandrakizay tory, fa tsy maintsy metomboka amin'ilay fanasitranana zava-bitan'i Jesosy dia hiditra amin'ny fahasalamana mandrakizay ao amin'ny fanemasina. Asio dia tana mafy ho an'Andriamanitra. Afaka manana tsara ianao zany antsoina hoe santé divine. Minoa an'izany ianao. Aza atao limité mihitsy ny finoanao. Mahagaga loatsy io Andriamanitra io, ary ny tompo mangidy hitanina te aneo fagagana, fa 10 paru, 9 paru, sa 11 paru. Le olona mino fagagana. Fagagana misy foana ho an'izay mino, zay le hoe ho an'ny olona mino dia herin'Andriamanitra, fa ho an'ny olona tsy mino dia fahadalana. En plus ianao mino fagagana, tsy atson'ny mpiray tanàna hoe le Jesosy aloha le kristiana amin'izao dia iry fa miena le etaetanao sy mino fagagana dia na ianao koa ary tsy ahita fagagana fa tratran'ny virus. Fa raha ianao mino fagagana foana na misy manatsatso azy, hoy ianao vao may ampitomboky ny finoko fagagana dia ianao mahita fagagana na ny hafa ary tsy mahita. Alleluia. Tsoroky vavolombelona anao. Tena tsapako hoe nitovy tamin'ilay mivavaka amin'ny Petera ihany ny tenako nisy fotoana. Nisy fotoana Petera le nigadra. Ary rehefa mivavaka ny Petera tao am-piangonana tonga dia alimbavaka ho azy zany nitsanga teo hivavaka ho amin'ny Petera fotsiny amin'ny andro alina satria ho vonoana rapitso izy dia mivavaka ny olona androany alina mba hanao zavatra Andriamanitra. Raha araka ny lalàna sy ny zavamisy tsy solution ntsony amin'ny Petera. Fa ry zareo kosa dia nino ny vavaka ny alina manontolo. Ary rehefa mivavaka aloha anaty fonteny, ianao rehefa mba mivavaka dia omeo valeur ny fivavakao. Ny fomba fanomezanao valeur ny fivavakao dia tonga dia mino ianao hoe vavaka androany, tonga dia misy valiny. Ao anaty fonteny ihany mbola miresaka. Mampahery be ny langage biblique. Ary nengany mba raisinao amin'ity heviny ity niresahako azy. Amen. Mampahery mahita ao amin'ny Exodosy tena manentanentana ny fanahiko dia tiako hoe tompo te hisaproprie an'ity tantara Mosesy ity mba ho fiainako izany indray le Mosesy amin'izao vaninandro faran'izao. Amen. Dia hoy izy le tantara. Tsy resahako le zavatra andresan'Andriamanitra sy Mosesy fa le dialogue. Ary ianao rehefa mivavaka dia fataro tsy monologue fa dialogue. Alleluia. Dia zao zavatra mitranga. Hoy izy ny teny soratra masina, aroa Jehova tamin'i Mosesy dia misy teny ambany kely tsy lavitra tsy hoe misy toko be dia be vao misy hafa fa eo akaiky ihany aroa Jehova tamin'i Mosesy dia ambany hoe aroa Mosesy tamin'i Jehova dia ambany kely eo aroa indray Jehova tamin'i Mosesy. Hitanao fa mahafinaritra hovaiko ny anarako Mosesy aroa Zaki tamin'i Jehova, aroa Jehova tamin'i Zaki. Tsy ela fa misy hoe aroa Jehova tamin'i Mosesy dia mangina ohatran'izany mangina zany toy ihany. Nefa ny tokony hipaso tsara le dialogue. Fa ny problème miteny Jehova fa tsy mihetsika le. Fa raha mba mipaso tsara teneniko anao misy karazana pino mino ny valim-bavaka ihany izy, fa ny finoana an'izany valim-bavaka zany vavaka androany dia raha ny distance ny lanitra sy ny tany 4 kilometra tsy afaka amin'ny 5 taona any ve vao mety ren'Andriamanitra dia ny fiverenany tsy hoe na mbola mandodoanina na ahoana dia mino ihany izy fa ho avy fa ela tahaka ny Marta mino ihany zay fitsangana maty izy fa mino ihany izy fa tsy le fagagana un instant mihitsiny. Ianao mino mipatinao hoe 3 minitra dia vonona valim-bavaka ve tsy inonao?
tsy fitiatarana mafany tompo aloha. Alleluia, alleluia. Fa ianao ty, alleluia. Ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ny fanahy masina io, ianao tena mila miakatra refy, minofa gagana. Izy ke tena fijery koa azy fanapa-kevitra ao anaty hoe tompo mino aho. Mino va ianao, mino za ary mahavariana ny tompo efa mahita zao hoe zao ny ilainy olo io mbola anontaniana hoe mino za va ianao. Fa maninona satria tena bonne question mila petraka ali satria sao dia Andriamanitra mahay zavatra nefa ianao tsy mino an'ilay fahaiza manao ny tompo dia antany anao ihany izy hoe tena mino ve ianao fa haiko izany. Alleluia, alleluia. Ao mbola ao anaty fonteny a, misy taona tsy ny olanao ny olana fa ny finoanao ny olana. Tsy le vola ny problème fa le finoana no marary. Zao ny teneniko ampino hoe azafafa mariany ty fa fomba ampianarana. Raha niala taminao ny vadinao dia ataontsika hoe tsy maninana maninana ihany. Raha niala taminao ny vola rehetrarehetra ataontsika hoe tsy maninana ary na maninana ihany. Niala taminao ny olona rehetrarehetra ataontsika hoe tsy maninana maninana ihany. Fa raha finoana kosa aza esoriny. Satria ny finoanao afaka mierenana le vola niala, le vady niala. Ary ny lanitra tsy voavidim-bola fa ny finoana ny idirana any an-danitra. Ary raha marary ianao tsy ny volanao fa ny finoanao. Ka amin'ny zavatra rehetra mety vototra, ny finoana kosa aza vototra mandrakizay dory. Amen. Alleluia. Ampaherezo mety eza pastera kely ianao mitenany ao akaikinao, ampaherezo io finoanao io hoe hiakatra. Fa manina mila miakatra amin'ny finoana satria ny andraisana ny fany masina tsy émotion. Ino azafady? Tadidiko tsara mihitsy ny vavaka olona nanao délivrance tamin'izay fotoan'izay. Za moa ny andraikitra ny groupe 15 tamin'izay. Dia nisy ranabavy anankiray zay tsy haiko hoe zatra routine ve tamin'izay moa misy plasina sase eto amin'ity table ity. Dosa mantsy ao fa hivavaka anao dia ametra tana dia andehana. Ianao zany rehefa hivavaka dia ohatran'ny maka inspiration inty maka rivotra tsara. Tonga dia oka aloha pastera. Dia niazakazaka izy na ino? Naka sase. Alefa ao ary amin'ny anaran'i Jesosy raikitra ny vavaka. Adiny ray sasany raha tsy diso ny vavako azy. Vita. Hitako ohatrany hoe mainamaina zany izy. Dia zao ny teneniny hitako hoe te hiteny izy tsy te hiteny tsy haiko. Fa izy amin'izay izy pastera ary toa tsy nandoha mihitsy satria lasa mivadika ohatrany hoe émotion sensation sy le zatra le routine dia simba ny divinité an-javatra, simba ny famasina an-javatra ary simba le mécanisme ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ny fiheveranay amin'izany tamin'ny mbola zazakely zay ara-panahy amin'ny resaka délivrance. Ny fiheveranay hoe pretina mafy be ny lohan'ity olo ity vao miala le devoly. Mametra tanana mikipitra na lohany amin'ny anaran'i Jesosy. Fanampianatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy amikery na mitanjaka na manindro mafy na famfanahako Jehova. Tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha dia nampianariny foana zany isakariva. Fa nisy fotoana anankiray tsaroko pastora Tina avy any Ambatondrazaka toroka isaka latsinainy mandray olona isaky ny latsinainy tontolo. Dia nandray olona tamin'izay ery ananony ery teny amin'ny farany tery mihitsy. Dia pastora Tina avy any Ambatondrazaka tamin'izay dia mbola nandray olona dia nisy olona tonga hafa indray dia nasainy apôtre ranoray sy ny pastora Tina izy tamin'izay. Pastora Tina tamin'izay ohatrany hoe nanao sorta kely avy tany vao tonga avy nakainy izy. Dia teto ampovoany teto tamin'izay. Za ery manovokovoka miala ka ianao tamin'izany mbola zaza kely zaza ra-panahy dia mieritreritra hoe manifestation vao tena hoe misy devoly resy. Zay vao tena miala le devoly. Misy miala hoe zao zany resahany zany. Dia vavako adiny roa tsy mihotsono. Le olona délivré ny pasteur Tina eto ampovoany eto izy mipetraka tsara satria reraka ny voyage ve dia mipetraka. Ka olona mpanao kung-fu sa karaté le olona délivré. Dia izy mipetraka tsy mikasy tanana hoe mialana ohatr'izay.
na sainy mipetraka le délivrena fa tonga dia ohatra zany nataon'le olona délivrena fa za ery zany manovokovoka dia mitodika any any ala satria za ary mitodika any izy eto ampovoany eto dia ozy izy pasteur aty tsy be fetsiketsehana tonga dia miala dia iny fa mihetsiketsika eo ihany izy noentiny devoly andeha hitsoko oatra zao ozy izy pasteur aty tadidiko manko le izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy mijanona masoko zao no nahita andeha azakazaka hivoaka eto fa tonga dia nijanona ohatrany hoe miaraka amin'ny vava za zany etsy sady gaga ny mianatra hoe miala ao ve ao anaty fonteny misy dingany fitombona ao mifanimpona zay ma tonga mifany masina nalefa hoe andefa mpananatra hoe andefa mpanasitrana fa andefa inona mpampianatra andefa mpampianatra tsy niteny hoe andefa ingénieur fa andefa inona ohatra ny tehiteny zany le fampianarana hoe manao tabli amin'ny mpampianatra amin'ny fany masina raha hidiny eny ambonin'ny tany satria manino tsy misy olona mahay manompontompo eto ambonin'ny tany fa rehefa miray amin'ny fany masina lasa amin'ny fany masina ny ampianatra azy hoe tsy izao ny fanaovana an'io fa izao tarihako ianao mba aizanao mba tonga anao hotody amin'le farany hatrany an-danitra dia mila mahay mifampitatana le mpampianatra dia fany masina io resahana io inona zavatra nitranga hita zany vavahana eto na za rehefa kivy hoe miala jerevaka any nytarehany tsisy miotsona mihitsy miala satria ny fiheverina tamin'izay dia hoe manifestation fihetsiketsehana anina eo le mikika sy lianina ny alalàna fa tsy midika hoe zay manao an'izay koa tsy hoe tsy alany azonao ve fa mifantoka atao amin'le hita maso ny tiana resahana fa ozy amin'izay izy pasteur tiana reraka fa tonga dia miala amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia ohatrany hoe torana kely teo le olona dia nisava ny sainy miresaka tsara izy sotra pasteur eko misy zavatra ohatrany miongotra be tato anatiko tato lasa ry zareo nandeha fa oza hoe anahy ianao androany tsy nametrahako tanana koa ho dia miala théorie pratikako ao ve amin'ny anaran'i Jesosy miala vao natao an'izay tonga dia miolakolana fafa eo dia tsy fihetsiketsehana efa nahita lesina hoe tsy fihetsiketsehana aingana didy fa tsy fiangaviana amin'ny anaran'i Jesosy dia iainko amin'izay hoe mampitombo anany tompo satria na izahay manao délivrance io ge tsy hoe kory hoe tsy hoe mpanao délivrance tsika dia ho tany saina daholo ny anarana devoly fahatatrao dia manana listiny hoe miala ny fanany zao fa eo ny ilaina ny fany masina mamangy anao au moment iny hoe fanany zao roana amin'io fa zao ny tena mamatotra an'io fa tsy atao probabilité taky ny tany matematika hoe atao ve tsy hoe dia mba eto ihany mba tonga ny fanomponao efficace mila manana ny fany masina ianao ary Paul dia niteny mihitsiny za ozy izy reto rehefa mba manompo na mamely tontondry tsy mba mamely tontondry rivotra dia hiteny hoe zay zavatra ataoko anankiray efficace amin'iny zavatra iny dia mba tonga anao efficace dia tsy manoko totoa miaraka amin'ny fany masina dia inona ianao rehefa manompo tonga dia résultat jerena hoe tsy maintsy mamoaka résultat ty ataoko ty amin'ny anaran'i Jesosy amen sa tsy amen asio ty atana mafy ho an'Andriamanitra alleluia amen sa tsy amen misy dimension mila ekarana amin'izao fanompony zao ary ny fany masina ny afaka mpiakatra anao amin'izany mampahery ana le apocalypse 4:1 izay hoe ozy hoe araka le fitenin'ny vahiny tatoato hoe wow tena miaiky mihitsy hoe tena inona re ty Andriamanitra ahoana ge izy zao rehefa afaka zany dia ahoana ozy izy ao mba miara-mamaky kely tsika miara-mianatra rehefa afaka zany dia maninona dia hitako fa indro maninona nisy varavarana ny vota izy atsantsika eo aloha fa avy aloha io verset io nareo ve tsy mahita hoe efa extraordinaire zany mahita lanitra misokatra amin'ny anao olona olombelona zany dia mahita lanitra misokatra amin'ny tontolo ara-panao tsy efa hitanao dimension ambony ve zany sa tsy mara zany raha ranofo kosa aloha iresana izy efa nahita lanitra misokatra fa eto Jaona dia miteny mihitsy hoe ary hitako fa indro misy inona varavarana mivota any an-danitra ary ilay feo voalohany
izay efa reko dia tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko hoe miakara toy izao hoe jaona tsy efa extraordinaire efa misy dimension mahita lanitra misokatra ve mbola misy dimension mila akarana indray ve toy izy ny tompo nga tsy hainao ny tantara Mosesy nahita ny lanitra nahita ny Kanana fa tsy niditra ka inona ny tianao ahita sosisa mandray sy mihinana le sosisy inona ny tianao avadika amin'ny fiteny anankiray inona ny tianao mahita hôtely sa hiditra hôtely inona ny tianao mahita Kanana avy ary lavitra fa tsy hiditra ao sa hiditra ao mihitsiny ianao dia hisantatra ny ao fa hoy izy Andriamanitra Mosesy efa nanana fahasoavana nahita ny anjara voatendriny fa tsy niditra tao fa mila mianatra tahaka ny Josua sy Kaleby ianao tanteraka amin'ny fanarahana ce qui veut dire hoe misy zavatra ianarana miaraka amin'ny fanamasina fanarahana to dia zareo tanteraka ce qui veut dire hoe lay mianatra amin'ny fanarahana n'Andriamanitra halleloja dia izy mirahalahy Josua sy Kaleby tsy nahita fotsiny fa nisantatra ny zavatra tao nengany mba faminaniny zany androany tsy alalany momba ny fitahiana mo anao fotsiny ianao manomboka izao fa tena hisantatra ny zavatra efa namplazan'ny tompo taminao amen aloha ekarahantsika ty aloha hoe niteny tamiko le feo hoe miakara ty dia aseho ako anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatr' zay te hiteny izy miakara refy indray ianao dia isy dimension hiakatra indray misy zavatra tsy ho hita raha tsy miakatra refy zavatra reo markeka ao fianaratsoa ataoko hoe na aty naiza naiza raha tsika zao atao amin'ity trano ity dia hoe mitody ihany amin'ny atsimo dia mitodika any atsimo ianao tsy mahita fa tsy rindrina ianao sa tsy zany fa raha ianao niakatra tendrombohatra mahita ny tanàna rehetrarehetra dia hitanao daholo ny zao hoe riny ihany misokatra mahita zavatra mihoatra ny fetra teo ianao rehefa miakatra sa tsy zany ve na ohatranay zao mandeha aty Antananarivo aty ohatrany hoe rehefa saturé amin'le fanompona sy ny sehatra ao fianaratsoa ianao dia manao fanompona araka ny amandriny tompo fa rehefa mivoaka kely ianao dia eo amin'izay ohatry mahita angle hafa hoe le zavatra ohatr'izao tena mila etsehako le zavatra zao satria ohatrany hoe misokatra zany vao misitaka kely ohatr'izao vao hitanao hoe aika rehefa miova angle kely dia hitako amin'izay ny zavatra tokony atao amin'ny party ato ao ve sa tsy ao mila miakatra refy ianao ahoana zafady ozy matsampino vao nialana tany fianaratsoa toroteny tamin'ny Alahady hoe fotoana zao mila miova sakafo amin'izay ianao raha ianao ny te olo lehibe ara-panaraka ny tenin'Andriamanitra satria ara-baiboly daholo manko ny etapy ale ohatra hoe ololehilahy lehibe matratry ny ohatra fahalebiazan'i Kristy dia mba tsy ho zaza intsony ce qui veut dire tsy maintsy miditra ny etapiny zaza fa aoka tsy aharitra eo amin'ny fahazazana fa mba tsy ho zaza intsony fa ololehilahy lehibe sy vehivavy lehibe maninona matratry ny ohatra ny fahalebiazan'i Kristy amen dia zao ny lesona tamin'izay atonga anao atratra ny fahalebiazana mila miova aliment ianao mila miova sakafo hohanina misakafo ny problème za zao reha hiteny hoe isy fitahina mitapolapolaka amin'ny herinandro dinona ataon'ny mpino amen alleluja miova hatramin'ny alleluja halleluja fa rehefa tenena hoe ialao fitsangajangana esoro miparatry manomboka azonao mahavariana hoa rehefa mpino mitenena hoe tena anao fagagana rapitso any Andriamanitra toy izy tena miteny amiko ianao tompo fa rehefa miteny amin'izay hoe ianao io mamelay eloka dia paster Jackie koa zany te hiteniteny rehefa le teny pasoavana toy izy hoe tenin'ny tompo fa rehefa le teny manitsy zay le hoe Andriamanitra tsy mainka hanovany fiainanao fa mainka hanovana izy mba pahereziny eo akaikinao mainka hanovanao loatra ny fanamasina satria tsy nitokantranonao no miakatra ny an-danitra fa ianao dia ianao mila karakaraina aloha ary ny sitak'izay manaraka ho azy sy fitehantanana mafy an'Andriamanitra alleluja amaina sa tsy amaina dia meteza ianao karakarainy fanamasina dia aza karazana mpino ianao le manao vavaka tompo manaiky amboarinao amboary ty foko ty tompo hovay ty foko ty amboary ny fiainako toy izy amin'izay Andriamanitra tonga dia misy tournevis ngeza be avy any an-danitra any anamboatra anao dia kalina hoe amboary atompo ianao maniry angataka fanamboarina fa rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny tompo amaly vavaka anao dia misitaka tournevis ampiasain'ny tompo ianao ndraindray ohatranao ihany le tournevis miendrika olona
Nandray ny ampiasana le tournevis fa ozy Andriamanitra efa mamaly vavaka anao io anamboatra ny fonao. Ozy izy ny tompo mianara amiko fa malemy fanao sady tsy miavinam-po. Tena aoka ianao tena atratra an'izany toe-panahy zany. Natomboka amin'izay fotsiny aza aloha ihany koa hoe Jesosy eo za le mpiavinam-po. Eo mpipetrahana eo dia ohatra misy saina tonga amin'izao anaty hoe ny olona manana ny fany masina tsy tokony olona kizitinjitina. Saty zany. Hoe feno avy fany masina rehefa mirava amin'izay inona hoa inona. Aoka ho feno ny fany masina ianao. Tahaka an'ity akanjo ity naseho antsika izy teo. Rehefa le gant tanana tsy manaiky idiran'ity tanana ity dia maninona? Tahaka ny chiffon alatsaka ohatrao dia miraraka. Sady tsy afaka mamonjy ny tenany raraka. Fa manaiky amin'izay le gant tanana idirana. Ary io le teneniko hoe tsy ny anjarany roa ka ratsana roa ihany no tafiditra ao amin'le gant tanana fa sak'izay tsy makaiza. Dia roa ihany ny afaka ampiasaina. Ilo le hoe tsy ampy fahafenoana fa efa mba misy ihany. Zay le dimension fahafenoana. Ny atao hoe feno ny fany masina dia feno le dimension anankitelo. Eo amiko, ao amiko, ary miaraka amiko ny tompo. Ao ve? Ny fany masina en nous, avec nous. Ao ve? Raya ato amiko, en nous izy. Alléluia. Amen. Avec nous, miaraka amiko, fa sur nous, eo amiko. Rehefa retelo reo no miaraka aminao fa le masina ao anatin'ny retelo reo, zay ianao ny antsoina hoe feno ny fany masina. Atao hoe feno fany masina eo aminao, ao aminao, ary miaraka aminao izy. Ao amin'ny Baiboly dia hoe ary teo amin'izy ireo ny fany masina. Teo amin'izy ireo tsy midika fa tao anatiny. Ao ve? Fa ilaina ianao miaraka amin'ny fany masina. Iny rehefa ny fany masina no miaraka aminao, atmosfera izy zay. Tsy ao anatinao izy. Fa miaraka aminao, atmosfera ity ivelany izy zay. Fa rehefa ao anatinao izy, efa mifehanao izy zay. Amen. Amen. Ary eo aminao izy, ombany amin'ny fahefana sy ny fahasoavany rehetra amin'izay ianao, rehefa eo aminao izy. Tena ianao akaikinao mila feno fahafenoana. Ao ve sa tsy ao? Amarana ny afatra sika, dia eno tsara zao zavatra resahany zao. Vakitsika ary ny asan'ny apôstôly toko faharoa, andininy fahefatra. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary samy feno. Amen. Ary samy feno ny fany masina izy rehetra. Ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa araka ny nampitenena ny fany masina azy. Ary dia feno. Andriamanitra tsy te ahitanao anana anjara roa intsony na anjara telo na efatra fa tena tiany ny tompo ianao amin'ny fahafenoana plénitude tanteraka. Amen. Tsy mandray ny portion an Jesosy ianao fa mandray fahafenoan Jesosy ianao. Alléluia. Rehefa ianao ny feno dia lasa tsy hirantsika tsony le hira hoe fa lasa fiainantsika le hira hoe aoka ny foko sy ny fonao. Maninona? Iara intepy ohatry zao po tena iray. Dia ahoana ny saina hono? Aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy. Hatraminao vina? Mandray tanjon'Andriamanitra io. Alleluia. Aza atao hira fotsiny io rehefa miran'io ianao. Fa ataovy tena hoe inona zany mitalao amin'Andriamanitra amin'io ianao hoe Jesosy. Le hoe aoka nge mitalao hoe Jesosy za zao manana ny tiako manana ny tiako atao sy ny sisa fa aoka ty foko ty sy ny fonao tena iray. Dia zao na teneniko ampino. Rehefa ianao ny ray fo amin'Andriamanitra, le tian'Andriamanitra lasa tianao. Ary le alan'Andriamanitra maizina mihitsy tena alanao. Impossible hoe misy zavatra hitambaran'ny Satana sy Jesosy hoe zavatra inty zavatra hitambarany zareo hoe hitiavany mitovy. Azonao ve? Fa ny tian'Andriamanitra tsy tiany devoly ary ny tiany devoly tsy tian'Andriamanitra. Resaka fakafizina ny resahana anao. Hoe ny fonao rehefa tena iray amin'Andriamanitra ianao, lasa fitempon'ny fonao ao, tsy fitempon'ny fonao tsony, fa fitempon'ny fon'Andriamanitra. Lasa le tian'ny tompo, lasa tianao le mamin'ny tompo, lasa maminao. Alléluia.
ary ny saina ao amin'ny sainao ny décision fanapa-kevitra. Nisy fiteniko zay hoe rehefa 10 décision dia 10 direction, ary rehefa 10 direction dia 10 destination. Dia anisan'ny tena important be zany a, mila mahay misafidy. Nefa rehefa misafidy, rehefa te hisafidy zavatra surtout plus important amin'ny fiainana, afirety malaky alolo alika fa za tonga dia mandray fanapa-kevitra amin'ny fihetsem-po. Efa nisy an'izany ge tezitra le ramatoa le rangaza fa tezitra le rangaha. Vao niditra tao an-trano tonga dia tsy mba hoe tanana fa tonga dia daka mamovaravarana. Ny télé tonga dia nadabony satria romotra izy a émotion ny fo tezitra naripaka daholo. Ary io fo io nge rehefa tezitra misinda ihany io e. Misy taona raha miteny an'io aloha rehefa mahita olona tezitra ho ianao a, sady aza resahana aloha izy a, velao aloha izy eo a, fa isindy ireo aveo dia afaka resahana izy. Ao ve? Fa romotra izy tezitra izy sisa vakivakiny daholo. Ny sinda izy adiny roa teo. Fo izy amin'izay izy mantsy an'izany lahy, andao le sy hijery match fa efa andeha eny kanina e, efa vakiny dada nge ny télé. Inona ary tiana ataoko? Azonao nga vitan'izany mandovo volo ny vidiny iny, vidy vaovao indray. Aza manapa-kevitra rehefa misy fihetsem-po be loatra. Zay mahatonga hoe mitezera fa aza satria avy amin'ny fo tezitra vao miteny eo dia efa fahotana. Mampanota ny zavatra ho tenena ampatezery satria tsy mirezonaona araka an'Andriamanitra. Ao ve satsy ao? Ary rariny be mihitsy ny tompo raha niteny an'izao. Aoka tsy mamy divay ianareo fa aoko mamy ny fany masina. Dia nisy taona nianatra an'io dia izy hoe tompo maninona ny comparena ohatry ny divay ny fany masina. Dia izy ny tompo ny divay a karazana amin'ilay sehatra alcool dia inona misotro an'iny ny fiantson'ny olona an'iny dia ody risky. Dia misy le bonaika kely oatra zao fa vao miditra an'ity tonga dia anazy ny tanàna. Dia inona zavatra misy? Sotro kely ito dia anazy ny tanàna dia le tsy haim-panginina dia eo mangininareo anany tanàna. Efa mirombe folo alina anany tanàna. Fa rehefa misava le izy dia mipirina tsisy oatra azy fa domma kely oatra dia azonao. Fa ozy hoe azoko be mahatonga ny tompo miteny hoe aoko mamy fany masina. Satria raha tia mampamamy fany masina koa hoe mampamamy hoe. Rehefa ianao tena feno fany masina olona sary tahotra kely lasa manam-pasahiana hoe iny Jesosy ny vononareo iny, ino izy izy ny mpamonjy antsika rehetra. Lasa nanam-pasahiana ny tory ao anatrehan'ny olona rehetra satria miaraka amin'ny fany masina mameritsika, tsy fanahosa fa fanamahery. Ao ve? Raha midivay dia mandrefy lalana, fa raha amin'ny fahafenon'ny fany masina dia mitondra anao mankany an-danitra. Alleloia! Aoka ianao tena ho feno ny fany masina dia maneke fehezo ny fany masina. Hoe fehezo ao fany masina na miteneniko mba tsy handeha amin'ny fihetsem-po koa. Zay ny problème Mosesy. Ianao ananariko mpiara-miasa moa zay rehefa mitory-teny, anisan'ny zavatra mila atao voaloha mampangina ny fo fa mihain'ny fany masina satria mitapoka fihetsem-po ny tory-teny dia lasa prétexte Jesosy amin'izay fotoana izay. Satria maninona? Lesona men'ny tompo dia hoe Mosesy rehefa nandeha tamin'ny fihetsem-po, ny tompo miteny hoe mitenena ka vao eo izy nitezitra amin'ny zanak'Israely. Nazo tenin'Andriamanitra, au lieu de miteny dia ohatra hoe sady te hikapokato izy fa tatiny anehoana. Misy ke olona ohatr' izany e, nivatravatra anazy ny patron ny tany ampiasana, tonga tao an-trano izy ny zanany ny aripany hatramin'ny akoho kely tia nitsahana. Dia ohatra mahita ny tarehan'ny patron foana izy na ny zanany areo dia ohatra mahita ny tarehan'ny ginona ny anao nefa ny patron ny ao an-tsainy ao. Dia te hikapoka izy ohatra hoe mahita zanak'Israely ho kapohany zany izy nefa ny tompo miteny hoe mitenena. Ao amin'ny fiainana mihitsy lasa mampanaonao foana rehefa tsy taria amin'ny fany masina fa taria amin'ny fihetsem-po. Ka manomboka izao maneke taria amin'ny fany masina ao amin'ny fiainana na amin'ny décision. Misy madama zay dia nitenenina mafy, tsy vahaolana madama zao a, ekena fa mafy ny ataon'le vadinao zay fa tsy vahaolana madama. Aleo pastera, tena tsy zaka pastera, aleo andeha, lasa nandeha. Satria nalahelina ny ataon'le vadiny. Amin'ny valo alina lasa nandeha niaraka ny entana. Rehefa lasa nandeha tsy natory mihitsy izy fa teo amin'ny dimidimy teo tonga amin'izay ny saina ohatra hoe sava amin'izay zany le alahelo sy le ohatra hoe sokatra amin'izay ny saina hoe manina marina moa ny ala tamin'ny vadiko. Andeha mba hiverina any andeha mba hifona aminazy dia lasa nandeha niverina. Efa tsy ao an-trano izy fa matory atsy ambadika atsy miaraka amin'le raha matoray atsy. Azonao
fa raha tsy nandeha tamin'ny fihetseham-po ianao fa nandeha amin'ny fitarian'ny fanamasina azonao ve izy dia hafa ny filmantranga ao ve satsy ao maninona ny fanamasina no ampidinina amin'izao vanandro faran'izao satria izy manomana ny fiangonana ho amin'ny fampakarana dia nefa ny eo amin'ny fampakarana miara-miasa amin'ny fiainan'ny olombelona aty an-tany satria ny etaeta dia efa napetraka ny tompo anatin'ny rehetrarehetra ny fitiavana mandrakizay fa fantatry ny devoly fantatr'Andriamanitra ihany koa fa ny zavatra trehan'olona eto ambonin'ny tany mety hiteraka influence amin'ny idirany any an-danitra dia inona mila ny fanamasina foana ianao hitondrana amin'ny fiainana aty an-tany mba tonga anao garde foana amin'ny fiavian'i Jesosy ka mila ny fahafenon'ny fanamasina ianao fa manana mission ngeda be ny fanamasina alleluia ndo ity atanina mahafan'Andriamanitra sika amen iresaka kely tsika mikasika an'ity lokanga ny Davida ity misy miainy ve samika mba mijery kely aty raha saina mitendry clédo zao ny claviste na zay mpitendry eo dia mahay clédo izy satria inona moa ny alehany eo raha tsy mahay mitendry fa ny jaintilisa ihany koa dia mahay clédo fa izao nefa i Davida rehefa nanomboka nitendry lokanga dia tsy le mélodie tahaka amin'ny mélodie rehetra tahaka ny do rehetrarehetra tsy do ordinaire zany no mivoaka tao rehefa maninona rehefa fen'ny fanamasiny Davida nitendry an'le lokanga ao ve satsy ao nengany mba miresaka amin'ny olona ny tompo eto androany raha mpihiry ianao mba tsy hira ordinaire ny hira ataonao rehefa midera ny tompo fa tahaka mitsoka tropetra foana ianao amin'ny tontolo fanahy rehefa mihira satria manana ny fanamasina mihira ianao zao mantsy rehefa tsika miaraka amin'ny fanamasina dia tonga dia tsisy fombafomba mpivavahana eo fa lasa le fitarian'ny fanamasina amin'le agréable eo mason'Andriamanitra satria maninona omy baiboly tsy misy malala ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy misy malala ny ao am-pony iza nisy fanontaniana zay napetrako amin'ny olona hoe tsika ve afaka hanana ny fon'Andriamanitra dia ahoana koa ny ananantsika amin'ny fon'Andriamanitra Andriamanitra nge tena manana suprématie ny sisy ka ahoana ny ananantsika le olombelona voafetra ty ve hanana dia ozy izy ny baiboly afaka ny alalany ao am-pon'Andriamanitra ianao fa atraverany fanahiny ao anatinao zay ao an-tsainy sy ao am-pony ao ao an-danitra ao amin'ny seza fiandrianany fiain'ny voninahitra ao afaka fatatsika ny ao an-tsainy sy ny ao am-pony fa amin'ny alalan'izy ny fanahiny dia ianao rehefa manao fiaina miatrika fiainanao dia ao anatinao fanamasina dia fanamasina amin'ny fianao hoe tsy araka sitrapony ray io azy idirana aza tao dia ianao le manaiky ataovy amenina toy izy ianao hoe tiako io fa tsy mety amin'ny raiko io dia sanatria amiko ny anoto eo anatrehan'ny raiko alleloia dia inona ianao le mikatsaka zay sitrak'Andriamanitra ataovy amenina misy direction anananao tombotsoa amin'ny nofo le makary anananao tombotsoa koa le aty fa jerety ty tombotsoa amin'ny nofo ty mivarina ny akady fa ty tombotsoa anankiray ty tena hoe sitrapon'Andriamanitra eo ianao miaraka amin'ny fanamasina dia hoe fanamasinao aiza lalana tokony alehako dia misy teny eo amin'ny baiboly ary noentin'ny fanamasina tarianana tary Paoly satria maninona anisany mission amin'ny fanamasina ihany koa mitarika amin'ny fiangonana mba tsy ao anatin'ny erreur mihitsy izy satria ny bokin'ny testamenta taloha milaza hoe misy lalana heverin'olona fa mihitsy kanjo varina akady dia mila zantsika tsy mahatoky tena hoe mahay ianao mideside amin'ny fiainana fa mila miampy amin'ny fifatohana amin'ny fitarian'ny fanamasina hoe fanamasinao tario indray mba tsy ho diso safidy eto fa vao diso 10 décision dia 10 direction ary rehefa 10 direction dia 10 destination avadiko amin'ny fiteny azahoanao anazy rehefa 10 bus raisiny ianao rehefa mirava sao dia bus makany fianaratsony raisinao nefa ianao akary vao diso safidy eo dia diso lalana izorana dia ho diso hiafarana ka rehefa mandray décision tsy hoe rehefa mandray ihany fa amin'ny fiainana mihitsiny aoka tena tsy ohatr'izao amin'ny fanamasina ianao fa ohatr'izao aminy amen ka rehefa eo amin'le hoe misafidy dia eo amin'izay hoe tompo aza vely hisafidy amin'ny fihetseham-po koa par émotion alleluia fa hisafidy araka an'Andriamanitra dia maty aminao ianao amin'izay fotoana izay fa velona araka an'Andriamanitra andao ty hatanina mahafoan'ny tompontsika azavaina par heviny révélation azavaina par heviny révélation izy dia zao hitanao Isaka Rebeka dia Jakoba ahoana ny tantarany tsodrano ny teny Isaka tamin'ny Esau
ndala anao miaza ny ananao izy dia anamboary hanipia itsofako rano anao itsofany fanahiko rano anao. Rebeka ato ananatao ambadika ny trano ato nareny resaka izy mianaka dia inona nalalany ao am-pon'ny Isaka Rebeka dia lasa Rebeka nakany amin'ny Jakob reko ny rainao ny teny an'izao ka izao andany ianao maka zao maka ondry dia le tsara indrindra maka osy ondry dia hoe atao ty fanamboarako sakafo le tian'ny rainao dia ianao no manatitra anazy aiza any amin'ny Isaka. Miainy ve nareo arao tsara satria ho azonao le fiarahana amin'ny fanamasina. Halleloja. Eno le tantara Isaka ato te azo ampy mba hitsofa ny fanany rano andreo zanany. Nalalany ao am-pon'ny Isaka Rebeka ka lasa ny teny tamin'ny Jakob tena te hinana ny zao i rainao za ihany mahay ny tiany rainao. Ianao hoe tsy mahita hoe avadiko amin'ny teny anankiray hoe tsy misy malala ny tiany ohatra raha za manokana ny tena tiako zao ny vadiko ihany malala le tena tiako sy ny fomba hinanana n'io zavatra tiako hoanina io. Ao ve sa tsy ao? Lasa makary amin'ny vahina ry ananary ohatra mba te hinana an'izao kely dina ianao fa mikarakarana dia tonga eo fa tsy araka le rehetrarehetra fa raha ny vadiko maharaka tsara hoe zao ny tia hinanana an'le izy mila atao ohatrohatratra zao ny sirany dia atao ohatrotran'izao le goany dia atao ohatrotran'izao ny ranony. Dia ohatra izay ihany koa tsy misy malala ny tena sakafo tiany Isaka afa-tsy ny vadiny antsoina hoe Rebeka. Nefa le zanany mila maninona manao an'izany fa eto Rebeka dia tandidon'ny fanamasina dia Isaka dia tandidon'Andriamanitra ray. Halleloja. Dia Jakoba tandidon'ny sika amin'izao vanandro faran'izao dia inona tsy misy malalany ao am-pon'ny Isaka afa-tsy Rebeka. Dia i Jakoba nefa mila manao le action. Jakoba mila manao le fanompona dia iny Rebeka miasa amin'ny représentant fanamasina hoe zao anaka. Eno tsara le filazana satria mandeha arak'izay le izy hoe andany ianao Jakoba maka ondry maka osy hoeto aty ampy fa za Rebeka no mikarakara azy. Dia rehefa vitako le izy satria za malala ny gotiany rainareo dia omeko anao dia iza manao anazy tsy le nahandro azy fa le izy le mikarakara azy le linty nanolotra an'le izy dia izy Jakoba nanolotra azy dia inona rehefa nome tena amin'le tiany Isaka mihitsiny mivoaka ny tsodrany. Io dia tandidony sehatra le hoe mila manao le fanompona agréable amin'Andriamanitra ianao manao le fanompona kasitra'Andriamanitra. Teneno akaikinao aza manompo ny tompo amin'le tianao fa manompo an'Andriamanitra amin'le tena tian'Andriamanitra anomponao azy. Misy fotoana antsika tianao an'izany ngambany Andriamanitra moa ny teny tamiko hoe ndao vonoina daholo ny mananaina fa tia kosa nga omby matavy siora fa n'Andriamanitra ary faly hoe ny matavy ny meko azy. Nefa n'Andriamanitra tena hoe vonoa daholo ny mananaina. Ianao tsy mahazo manao zay tianao ianao rehefa manompo ny tompony tsy amin'izay calculana hoe tinga mamety zao tiany ty zao mety ho tiany fa manekety ary amin'ny fanamasina. Halleloja. Nanao araka ny teneny ary misy teny mahafinaritra anahy be mihitsy le amin'ny tantaran'ny Rebeka sy Isaka sy Anna teo. Hoy izy ny teny Rebeka arao fotsiny zay teneniko anao. Tadidon'ny fanamasina Rebeka eo dia te hiteny amintsika arao fotsiny zay tenen'ny fanamasina aminao fa ny fanamasina tsy hitondranao amin'izay tianao fa hitondra amin'izay tian'ny ray satria izy malala ny ao am-pon'ny ray sy ny ao an-tsain'ny ray. Rehefa manaiky ianao lasa manao zay zavatra ao am-pon'ny ray ianao dia ho tahaka ny Davida nijerevan'Andriamanitra anao hoe nahita le lahy sy vehivavy araka ny foko Androndrakely ao le voninanao ny sitrapoko rehetra asio ty hatana mafy an'Andriamanitra. Halleloja. Amen. Seo sanatria ame afo tsy izy an'Andriamanitra eo. Ianao mieritreritra tia ny afo menan'ny tompo nefa ny ozy ny tompo tsy ino ny afo iandrasako aminao. Tsy izay fanompona rehetra ny afaka atolotra ny tompo fa mila mihainy fanamasina hoe ina le tianao Andriamanitra atolotra anao eto dia ekenao ny fanamasina. Toy izy ny fanamasina zao ianao io zao anao hetsika ohatr'izao fa mamangy anao aza manao an'io aloha zavatra tsy tiako ataonao io. Ianao ty fa misy olona tiany tompo resahana an'izao misy zavatra tianao amangin'ny tompo anao ihany nefa izy hoe tia ataovy kanefa ny aho izy Andriamanitra aza mbola tena atao aloha le izy fa tsy maintsy ataonao fa alohany anaovanao anazy andana aloha amboary ny fonao miavana amin'ireo olo ry. Azonao ve izy za zao tena anisan'ny fanompona raha zay zava-misy zay dia fanompona iandrasan'ny tompo aminao ianao tsy maintsy anao an'io ihany fa mba tonga anazy hoe anao anazy araka ny tokony izy dia tiany tompo aloha ianao aninona anana fomba-dio sy havana amin'ity olo ity dia amin'izay akasitrany ianao anao n'io zavatra io ary tena isy fipohana tsy takatra ny saina fa raha ianao tonga dia anao an'io ekena fa sitrapon'ny tompony anaovanao an'io kanefa tsy araka le tiany tompo anaovanao anazy dia tsy miseho le vokatra tena tokony ho vokatra hoy izy Andriamanitra tsy maintsy ataonao io
fa alohany anaovanao azy nanaloha miavana amin'ny aniny ianao amboary aloha mifonao aza mafilo hoe nasy ny tompo zany fa nenay za tiako amin'i Jesosy za nompo tsy mahazo entina mokon-dohatra zany fa enono fitarian'ny fanamasina alleluia enono ahoana tsara zafady enono fitariany fanamasina teneno akaikinao enono fitarian'ny fanamasina iza ny efa natsapany zany hoe misy fotoana ao anatsika misy bitsika tena mitondra antsika ho amin'ny fahamarinana mihitsy hoe tsy mety zao ataonao zao fa mahafinaritra ny feo io io tsy mitserona io tsy mivatravatra fa tena feo manaja ny safidinao hoe tsy mety zao ataonao zao dia anao ke mahafantatra ny hoe tsy mety le izy fa dia mokondosy le anina fotsiny ambopo dia lasa manaonao foana ozy izy ny tompo aoko fen'ny fanamasina ianao dia maneke arao fotsiny zay tarian'ny fanamasina fa tena teneny Jesosy aminao hoe manomboka izy fipoahana be amin'izay vokarin'ny tananao satria tsy avy amin'ny ezaka anao tsony fa ny fitarian'ny fanamasina ny hetsika ataon'ny tananao dia iseho ny vokatra andrasan'Andriamanitra aso dia tanana mafy an'Andriamanitra alleluia alleluia dia ty teny omenanao hivavaka sika Andriamanitra tsy mitady raviny fa mitady voa ina zafady ao ve fara manko vao atsiana vetina nona Jesosy ao marka toko faraika ambin'ny folo ve nona Jesosy rozony baiboly ary nona Jesosy ozy izy dia nahita viavy avy ery alavitra tery nahita ina zafady nahita maso miasa nahita viavy ery alavitra ery mijoalajoala be tena maintso be sady midoroboka be raha tsaratsara anaty ivelana aty alavitra dia hoe mamokatra io tena raha zao fipitipitihan zao tena enjana araka fiteny taloha hoe danse fa jereo le film nahita Jesosy satria nona izy dia nanantona izy tena hoe kaikinao tsy nona raviny Jesosy hoe fa nona voniny dia jereo tsara nona Jesosy dia nanana fanantenana izy hoe tena inana viavy am'ry dia lasa izy nanantona fa arakaraka ny nanantonany ny nanahelo izy ny diso fanantenana izy ny ketraka izy dia arakaraka ny nanantonany nisy déception tao amin'i Jesosy izy hoe fa manino ianao mandiso fanantenana ohatr' zao ianao mitoroboka be jerena ty anano ianao ohatry ny hoe mipitipitika mijoalajoala tena ohatry ny hoe maintso be sy ny sisa nefa rehefa kakaizina ianao tsisy vomendrika mihitsiny misy miainy ve tsisy vomendrika mihitsy rehefa tena tsikafonina nitsikafina any hoe jereo sy hoe dia ery mino ve mba nanao ohatr' zany daholo le rehefa makaikaikina voankazo le vokatra iny dia mitazana ambony foana dia rehefa tsy mahita ary dia ary indray fa Jesosy nitazana rehetra fa tsy nahita na ndray ary dia farany teny izy tsisy inana voa avy aminao tsony te hanao dialogue amintsika Andriamanitra te handefa mesazy Andriamanitra hoe ny kristianisma amin'izao vaninandro farany zao tena simba satria maninona endrika efa ananantsika le endrim-pivavahana fa le tena vompivavaka tsy ananantsika ao ve satsy ao le vo mazanak'Andriamanitra io tena mila ananantsika ary raha ho avy Jesosy eny amin'ny raha olanitra tsy mitango raviny izy fa mitango voa tahaka ny mpamafy vo rehetrarehetra rehefa makany tambara mpamafy vo dia mamafy ary aveo izy lasa miandry amin'ny fanantenana fa aveo izy iverina tsy tango raviny fa vokatra ny tadiaviny ao ve satsy ao ianao isaky ny toriana tena ny amin'ny cellule na amin'ny manaraka toroteny amin'ny Facebook na aty am-piangonana nanao fanoharana Luka 8 Andriamanitra hoe ny teny dia vona fafy ka ianao isaky ny tonga aty toriana teny mamafy vo aminao Andriamanitra dia ny objectif ny tompo tsy hamafy vo aminao fa hitsinja vokatra fa tsy maintsy hafafy aloha le grain dia mba maniry amin'ny fanantenana sy ny finoana arakaraka ny toe-ponoana anirinan'le izy fa raha ho avy izy dia tsy hijery hoe aiza le nafafika teo fa le vokatra raha ho avy Jesosy dia hampahita vokatra izy hoe Jesosy aoka tsy aviavy mpandisy fanantenana anao ny mpitondra ny vokatra nefa dia zao ny fanahy masina Galatianina fa ny vokatra ny fanahy masina kosa dia fitiavana raha tsy diso ao misy fifaliana ao ve somary tsy pia kely tompo le fitiavana sy fifaliana nareo hoe tsy mahita hoe ohatry ny hoe tsy ampy fifaliana zany ny olona amin'izao vaninandro farany zao mandeha ny atsena dia hozy foana mantsy hoe samy manana ny ao an-tsaina zao reo olo reo mandeha ny analakely ianao ohatry ny hoe mijery zao dia inona ohatra na midona kely zao dia inona mpagarapaosy sa inona tsy mahita olona mihitsy namana nefa ny fotoana zao
mila tsapatsika zanak'Andriamanitra fa zao ny tena iposahany zanak'Andriamanitra amin'ny fahazavana. Raha miamaizina zao tontolo zao, tsika miamposaka ny hazavana rehefa miamaizina. Ka zao ny tena fotoana iadanantsika zanak'Andriamanitra miaraka amin'ny fanamasina. Ka vokatry ny fanana inona? Fifaliana. Rehefa mody reveo anao eto mody ihany fifalianao tsy ajanona eto. Dia aoka ianao tena iravoravo ao amin'ny tomponao. Amen sa tsy amen? Ndao iaraka hitsangana antsika amin'izao fotoana izao dia hivavaka. Ndao hiteny amin'Andriamanitra hoe Jesosy ô, za manaiky toeranao. Amen sa tsy amen? Manaiky teny toeranao Andriamanitra. Manaiky tena ho feno anao mihitsy Andriamanitra. Atsakalo ny tana izay mangetaheta fahafenon'ny fanamasina. Fotoana kely fotsiny angatahana aminareo dia mody sika avy eo sa tsy zany ve? Fa manana faharetana fa izara fahasoavana aminao Andriamanitra. Akipimo masonao dia manomboka mivavaka araka n'izay voaray anao teo. Misaotra Andriamanitra. Halleluja. Tompo manitsy mananatra ary zay le zanaka manaiky ahitsy Andriamanitra. Tsy anaiky ao fa tsy anaiky mafiloza efa manaiky anarina, manaiky ahitsy, manaiky hovain'ny teninao. Teny renesanay fa aoka hivadika diloilo, vadika toe-panahy ao amin'ny fiainanay. Renay zany feonao zany. Mivavaka Jesosy amin'izao fotoana izao. Mba tena ho feno ny fanahinao zay rehetra. Amen Jesosy. Amen fanemasinao. Mila herin'Andriamanitra ianao, tika ianao hivavaka. Tika ianao tena hivavaka amin'ny fonao manontolo. Lo shabababa rosheke mdeferio shubabababa. Le samre sore baya shandele gloria. Fanemasinao fenoia. Fenoia ao androany. Aoko amin'ny fahafenona ny fiainako. Ho amin'ny fahafenona ny mombanao. Anana le fiainan'Andriamanitra. Anana le fiainan'Andriamanitra. Reshamandele sore shababa. Ho anareo ao farao mivavay anareo. Aza atao fotoana mandalo amin'ny fionan'androany. Tsy hivavaka aty am-piangonana ny tanjona fa handray fahasoavana aty am-piangonana. Handray toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hivadika helatra roa voromahery ny ten'Andriamanitra raha misy manaiky ianao. Ka helatra voromahery ny anidinanao. Mangeta eto zay tompo. Reshambababababa. Anginy isika apetra amin'ny fonao ny tananao ilany dia nilany asan-drato. Akipimo masonao. Ny dikany hoe akipimo masonao dia hoe tapahana ny fifandraisana amin'ny nofo, hidirana amin'ny fifandraisana ao amin'ny fanahin'Andriamanitra. Mila herin'Andriamanitra ianao miaraka amin'ny vadinao. Mila herin'Andriamanitra ianao mitaizana io zanakao io. Tsy vita ny fahaizana ny zavatra kolotsaina tany aloha tany ihany, fa mila herin'Andriamanitra ihany koa ianao mitaizana io zanakao io. Mila herin'Andriamanitra ianao mitantana ny fitahiana io. Raha tsy zany hamadika anao io. Lasa takalinao an'io Andriamanitra. Arina ny fitahiana mbola miandry anao, mila herin'Andriamanitra ny azahoanao an'izany, sy tehirizanao an'izany. Ny herin'Andriamanitra nefa tsy angatana nefa tsy mangetaheta fanamasina ianao, fa ao amin'ny ilatsahan'ny fanamasina nge nidina ny hery. Zany hoe tsy le hery aloha fa le ny fanamasina mihitsiny, fa hoy ny tompo azo hery ianao rehefa midina aminao ny fanamasina. Rehefa nidina tamin'ny Samsona ny fanahin Jehovah, tsisy ninona teny aminy, fa nanomboka ny samatsamantaka fanasamazana kosa. Raha misy amintsika eto mangetaheta tena hiakatra refy amin'ny ara-panahy. Ozy izy ianao hoe ohatra ny tady routine be foana mifanompoky tato ato. Tsapako ohatrany hoe mitsilopolopy ny afim-panahiko. Manasanao mba androso eto anoloana eto fa hivavaka ho anao Fanapa-kevitra le izy tompoko. Fanapa-kevitra aza mangala tahaka. Tsy mangala tahaka ny namanao ianao. Fa etaetanao eny atrehan'Andriamanitra za Jesosy te hiakatra refy. Te hanompo marina tsy hanao sarinady. Tsy hanao kitoto. Tena hanompo marina araka an'Andriamanitra. Dia asa ndato ambony ny tanantsika zay eto anoloana. Dia manomboka toloron'ny tompo ny fanoloran-tena Jesosy aoka kristianina marina mamoa ny voakasitran'Andriamanitra. Hita mihitsy mampiavaka anao hoe olon'Andriamanitra fa tsy olona zao tontolo zao. Mba tena hita mihitsy Andriamanitra hoe tena mitondra le marika, le tombo-kase dia ny fanahinao. Dia tika ianao hivavaka ao amin'izany. Raha tena mangetaheta ny atondianao eto anoloana, dia hiteny amin'izany hoe tompo hovay ho amin'ilay endrika vaovao. Ho amin'ilay endrika vaovao. Raha efa vita batisa amin'ny fanemasinao dia mivavaha amin'ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Jesosy atsangano reto olonao reto. Zay solafaka rehetrarehetra atsangano ndray izy. Zay lavo rehetrarehetra arendray ny fiainany. Zay maty ny afim-panahiny arento ndray Andriamanitra eo.
manomboka isy loharany velany boboka ao anatinao ao farakaraky ny etaetanao ny etaetanao ny invitation endrasany fanemasina aminao ny etaetanao ny invitation endrasany fanemasina aminao asa ho ny etaetanao dia matsapa fanemasina hoe invitenao izy manomboka isy herin'Andriamanitra ho tsapanao la hery mamerina amin'ny laon'ny Andriamanitra fanemasinao mpanova fiainana ianao mpanova olom-baovao tokoa ianao anovana tsirairay avy olom-baovao ianao manomboka isy fananganana ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy angina isika raiso ny tanana namanao akaikinao akipimo masonao fa raiso ny tanana namanao akaikinao akipimo masonao ia aza mifantokamika ianao fa mifatoa amin'ny zavatra manginy tompo lazaina aminao akipimo masonao misy olona eto te hiresaka aminao Andriamanitra amin'ny lalana fahitana sady ao anatin'izany te hamelatra le fahasoavana amin'ny fahitana ao anatinao izy misy olona efa natsoina hiresan'Andriamanitra fahitana eto fa tsy mety mbola mipotra le izy tsy mety mbola mipotra le izy satria mbola misy apahany fiainan'izao tontolo izao mbola mamatotra ny fonao dia tsy tena mahazo aina le zavatr'Andriamanitra fa olo tompo mangetaeta ianao fa foazina ny famezam-pahasoavana fotoana isangana miaramila an'Andriamanitra zao anangana na olo lahy sy vehivavy hafa Andriamanitra manomboka hiresaka aminao fahitana Andriamanitra za dia natao hiteny anao izay fotsiny fa ianao miditra amin'io lalana hitondrany tompo io sotra fanemasinao sotra fanemasinao halleloja mety ho fananarana le fahitana mety zavatra tiany tompo hotratrarinao le fahitana fa hiresaka aminao Andriamanitra Jesosy eo velary ho famezam-pahasoavana amin'izao fiangonana izao resababababababosaka andele resabababa ho tahaka an'le lokangy ampelantanan'i Davida ane ianao tsy ny mélodie tianao hivoaka ny hivoaka aminao fa le mélodie tian'Andriamanitra hivoaka aminao ianao dia tahaka an'le mélodie ny ampelantanan'Andriamanitra tsy talenta ny andrasan'Andriamanitra fa manomboka amoaka le mélodie le santin'Andriamanitra ho enona mihitsy le fiainana tiany Jesosy aseho anao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho hita aminao dia ny fanemasina hidina aminao sotra fanemasina tsy mivavaka isika tsy mivavaka angina isika akipy fotsiny masonao tononoko aktiveko ny fahasoavana mahita fahitana aktivena amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy ho diso fanapa-kevitra izy tsy ho diso lalana izy satria ny tomponay dia efa niteny fa nanoavy ary dia ho lazaina anareo amin'ny anaran'i Jesosy fanemasinao atsangano izy misy zavatra hitako misy olona eto misy zavatra ohatry manindrina foana tatoato eo amin'ny ilakibony amin'ny côté droite à gauche misy zavatra manindrina ao amin'ny kibonao ao amin'ny anaran'i Jesosy esorina aminao zany esorina aminao amin'ny anaran'i Jesosy tsy ilaliana amin'ny aretina ny volany Satana tsy manam-potoana rarina izy amin'ny anaran'i Jesosy fa ny masinao taterao ny fiasanao manomboka sandrato amin'izay ny tananao anankiroa tompo raisy ny olonao ampiasao ny olonao tahaka ny fanoharana nataonao tahaka ny gantanana manakitsy fo an'ilay tanana dia ianao le Andriamanitra mifehanay dia ataovy araka le forme tianao ataovy araka le endrika endrasanao amin'ny toetranao sy amin'ny fombanao avy mameno tanterakay fa etianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao hitondray le fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masinao namiko indri saintsainy tokiranao afa-ty vavaka le sady mirainao avy mameno tantera avy mameno tantera
zany faetiana tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao hitondra le fiainana tompao anatyko fanay masino mamiko indrindra averitsika ihany avy mameno tamteraka faetiana tsy ho feno zavatra hafa raha eo fanifanainao rery any amen amen afa-tsy ianao hitondra le fiainana tompao anatyko fanay masino mamiko indrindrana fanay masina mamiko indrindrana fanay masino mamiko indrindrana fanay masina mamiko indrindrana fanay masino mamiko indrindrana ty afatanana mafafanay masina ianao a alleluia amaranako mifanompoka eto a amaranako mifanompoka eto tompoko a eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nidina ny fanay masina na hery daholo ny apôstôly dia nisy fahasahinana dia nivoaka ary ny lalàna sy ny didy hoe vonofatsy izay mitory an' Jesosy tsy natahotra fahafatesany zareo rehefa nidina ny fanay masina amin'ny toko faharoa fa miproblème ny zareo satria vao ampianarin'ny tompo mianaka amin'ny fanay masina ihany koa toko faharoa na hery dia nataona fanan'olona be dia be tena hoe nabobebaka olona 3 arivo indray mibebaka fa eo manomboka teo amin'ny toko fahatelo farapara sy toko fahaefatra nanomboka natokotoko tena amin'ilay fahafenon'ny fanay masina amin'ny toko faharoa ry Petera dia nieritreritra hoe feno tamin'ny toko faharoa dia tsy mila mangataka sy mivavaka tsony dia jerena fa nelefy le hery noho n'ilay zavatra misy satria nitranga lalovantsika mipresy atsika foana mba ho ketraka sokivy dia ao mihitsy nefa ianao mila mitazona ny faherezanao miaraka amin'ny fanay masina foana dia zareo tsy natakatra an'izany fa nanao vavaka amin'izay Petera eo amin'ny toko fahaefatra hoe Jehova Andriamanitra jereo ny fandrahonany anay manomboka mivavaka mitahotra de peur akeo ny vavahana nanomboka mitahotra ny vavahana hoe tompo tsarovo jerevo izy ny fandrahonany anay ka omeo anay an'ino mba hitorinay ampasa iny olona tsa no mangatabavaka eo fa voninahitra n'Andriamanitra rehefa tao mivavaka amin'izay izy toko fahaefatra niovitrovitra indray ny trano dia nifen'ny fanay masina indray izy rehetra dia nanomboka nitory ampasahina indray miverina indray renouvelé indray ny hery tiana resan'ny tompo aminao dia zao mahery ianao amin'izao satria nangataka amin'ny fanay masina fa mila gardenao foana ny intimité anao amin'ny fanay masina amin'ny fotoana rehetra ifandraisanao amin'ny fanay masina dia tsy mitsahatra ny mahery ianao fa rehefa ianao mitsahatra mangataka satria afa-po hoe tam'lahady nangataka amin'ny fanay masina dia tsy vavaka tsotra tsy am'lahady teneniko anao fa nitranga lalovana nge mitsoka ny hery fa ianao mahazoto foana manovy hery hitanao any Andriamanitra ary za mahita hoe efa voatay ianao tahiny tompontsika rehetra mazaho toerana tia tanana mafy an'Andriamanitra sika fiadanany tompo indrindra tompoko mino fa nandray ianao a mino fa feno fanamasina ianao a mpandresy ianao miaraka amin'ny fanamasina novidin'Andriamanitra manokana ianao ny haino an'izany fampianaran'izany tamin'ity androandroany ity dia andaontsika hiaraka hitsangana hiteran'i Jesosy eo anatin'ity iray ity satria isika ilay taranaka voafidy a nomen'Andriamanitra an'izany fampianarana izany ndao ary Tampandese sayang sostutika tampandese sayang sostutika ano tampandese nudiran sostutika tampandese nudiran sostutika yele kana na baby
Voakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Taovy mafiany ty an-tananao fanomezam-boninahitra an'i Jesosy. Andao militeka mafy te mafiaty siaretra tompoko. Alleluia. Samy makatoerantsika dia misaotra ny tompo isika. Andriamanitra ny mpandahatra ny zavatra rehetra. Neto ny teto ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Zakia mivady avy amin'ny fianaran-tsoa totra ny afatra. Zay zany ny afatra natao antsika fiangonana tonga eto androany mila mandeha arak'izay afatra zay ianao. Tadidinareo daholo ve ny teny rehetra? Tadidinareo ve ny nampianaran'ny tompo antsika? Mila mampiatra ianao. Mila mampiatra ianao. Mivavay ianao ary mangatany fanay masina hoe apatsy voa daholo reny fa vonina andeha anao sitraponao. Tsy izay tiako no atao fa zay tianao. Tsy izay mahafinaritra ao famponanao no ataoko. Ahoana moa zany nirazako azy. Fa zay mahafinaritra anao Andriamanitra no ataoko. Fa tsy izay mahafinaritra anao no ataonao rehefa manompo an'Andriamanitra anao. Fa izay mahafinaritra an'Andriamanitra. Amen na? Amen na? Andeo tsika anao fanomezana.